fifaliana lehibe indray no anaberantsika rehetrarehetra zay tonga atao anatin'izao fandalana fotoam-bavaka irahanao amin'ny fandalana andrapoka izao sy akilatio dia falindrema no napetana tompo amintsika rehetrarehetra amin'ity androany ity na ianao zay tonga malalaka mivantana eto na isika ihany koa zay mety hoe mbola hijeriny fandalana ny amin'ny YouTube sy ny ao aorianan'izao live zao dia falifoana zay miaraka aminao inona santenaina mihitsy hoe ny fizarana zay ataony mba tena andraisanao eny andraisanao indray vahaolana ary ny tena tanjona voalohany ina dia ampanakaiky bebe kokoa atsika amin'ny Andriamanitra indray ry havana malala ampitombo ny fifamatorantsika amin'ny Jesosy ampitombo ny fifandraisantsika amin'ny Andriamanitra izao fotoana zay ivafahantsika eto izao indray androany tadidro tsara fa raha tonga etonao androany dia tena mahafoy zavatra maro tokoa angentsika ry havany atonga etsika androany betsaka ny zavatra mety afoinao eny amin'ny tontolo-piainanao eny afoinao ny asa mety misy vola tokony miditra aminao androany raha miasa ianao ary mihoatra anao ny vola miditra aminao amin'ny andavanandro fa nafoinao zany dia naleonao nanokana fotoana hitadiavana an'Andriamanitra satria fantatrao fa mihoatra lavitra noho ny vola makarena sy ny vatosoa sy ny volamena no hitanao eto raha tonga eto ianao androany ny manatrika Andriamanitra ry havana apahany kely indrindra amin'ny zavatra nataony fotsiny ny volamena sy ny vatosoa fa ny zavatra nataon'Andriamanitra dia betsaka lavitra zany ka raha tonga eto ianao androany dia tadidro fa ny zavatra tadiavin'ny olona eto amin'ity fiainana ity dia zavatra noforonina avokoa noforoniny tanan'olombelona zany vola sy arena zany noforoniny tanan'olombelona ny zavatra maro tadiavin'ny olona eto fa ny Andriamanitra ivavahanao eto dia Andriamanitra ilay namorona ny zavatra rehetra mihitsy na dia hitany masontsika na tsy hitany masontsika dia noforoniny avokoa amen zany angeny Andriamanitra ivavahantsika eto hoe ngeza lavitra anao zay mety eritreretinao ilera anankiray zay manao hoe ngeza ohatra ny olanitra ozy izy ny alehibe an'Andriamanitra amen tonga etsika mba iona amin'izany Andriamanitra sady lehibe ny masina ny tsara indrindra zany tsy fatiantoko zany fa tombony tsy fotoana verimainy zany fa tena fotoana hitadiavantsika arena dia arena miafina ry havana malala arena izay tena tsara indrindra ary arena tsy afaka omenizanizantsika fa tsy izy rery ihany tianao Jesosy atonga eto ianao androany dia fantary fa fitiavan'Andriamanitra anao foana zany nantsoina angetsika rehetrarehetrareto hoe ho tadiavina angetsika rehetrarehetrareto vao hita tsy mba hitahita fotsiny ary tsy mora tamin'i Jesosy ny nitady atsika reto ry havana malala raha mora tamin'i Jesosy ny nitady atsika dia tsy nila nidina tetỳ akory izy tao an-danitra tao ihany izy no nanao antsoantso dia afaka nahita atsika fa tsy mora tamin'ny anidina mihitsy izy nitady atsika navelany ny fiandrianany navelany ny voninahitra nananany tao an-danitra tao dia naleony nidina naka ny toerantsika ary mbola nisy olo ny fahotantsika ihany koa zany ry havana malala ny fitiavan'Andriamanitra anao amin'ity androany ity dia ahatsiano an'izany antsika androany hisaotra an'Andriamanitra dia hiteny amin'Andriamanitra tsika androany hoe Jesosy misaotra anao afa tena tsara loatra nanaovanao ny fiainako mahafapo anahy ny tantananao anahy Jesosy atomboy amin'izany ny vavakao androany ninona mety toerana misy anao amin'izao fotoana izao mety hiteny an'izany ihany ianao nefa ny marary ianao mety hiteny an'izany ihany ianao nefa misy olana fa zao foana ry havana ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainantsika tsy fantatritsika io androany ao iny tena Andriamanitra mile za mahalala ny hevitra heverako anareo dia hevitra mitondra fiadarana fa tsy loza na dia tahaka loatra ny loza aza ny fahitantsika azy dia fantary fa manana hevitra Andriamanitra mbola Jehovah koa no mitantana ny fiainanao dia fantary fa tsy fahafatesana io tsy loza io fa fiadanana anao ambadika io ry havana zany mahatonga antsika misaotra an'Andriamanitra ny zavatra mila azonao antoka fotsiny androany dia zao
tena Andriamanitra ve no mitantana ny fiainanao? Tena ho an'Andriamanitra ve io tenanao io? Amen. Fa raha mbola izy ry havana no mitondra antsika dia tsy maintsy mahafa-po anao foana ny zavatra ataony. Mahasoa anao io. Alleluia. Misy fotoana na dia misy fotoana zao misy olona mety tsy manam-bola zany olona zany ohatra. Dia mety tamin'ny andro iny izy tsy nihinan-kena mihitsy ohatra zany. Fa mety anana foana ny laokany na ovy matsatso foana na zavatra foana hoe tsisy menaka raha ohatra ry havana. Fa teteny aminao mahasoa anao zany. Tsy afaka hanao rejima ohatra zany mihitsy ny fahasalamanao. Raha manam-bola be foana ianao hividiananao menaka sy matavy sy matsiro. Fa na dia ny vatanao aza tsy nizovin'Andriamanitra mba hihinana matsatsotsatso indray. Mahasoa zany sa tsy mahasoa? Tena mahasoa zany. Mety tsy mahafinaritra zany. Fa mahasoa antsika zany ry havana malala. Za misy fotoana rehefa marary dia matory eo amin'ny fandriana io ry havana. Manaitena ny vatako mavesatra. Fa misaotra an'Andriamanitra zangy Andriamanitra tsy mba hakainy eto mihitsy na tsy marary. Dia reko mihitsy hoe mitsotra eo ny vatako dia matory dia tsy afaka manao raha tsy afaka manao ninona fa matory eo. Fa reko mihitsy nefa hoe makaina koa za eo amin'ny fandriana io. Dia isaorako an'Andriamanitra ry havana ny zavatra rehetra zay iainako amin'ny fiainako ary ahitako foana hoe tsara ianao Andriamanitra. Amen. Ataontsika androany mba hiakasitraka na tonga eto ianao androany dia teneny foana hoe mahafa-po anahy Andriamanitra ny ataonao. Misaotra. Tiako Andriamanitra. Nandalo any ianao tamin'ny anemana iny dia teneny mihitsy hoe tiako iny Andriamanitra. Tena nahafa-po anahy iny satria zao nafahako indray mifikotra aminao. Afahako tena matoky ianao. Afahako mbola mitombo indray ny finoko. Fa mahery ny Andriamanitra. Lehibe ny Andriamanitra. Tsy maintsy mandresy satria manana Andriamanitra mahery. Notahina moa ny fiainanao tsy nisy olana ianao tamin'ny anemana iny. Nirindra tsara mihitsy ny fiainanao. Dia tena ho anao ihany koa zany fiderana zany. Ho anao zany satria mendrika ho tenaina Andriamanitra satria izy nanao ny zavatra rehetra teo amin'ny fiainanao. Tsy nisy fitahina nietsika zany ny fiainanao raha tsy nietsika Andriamanitra. Tsy nisy zavatra nidina zany teo amin'ny fiainanao raha tsy nanokatra ny lanitra Andriamanitra ry havana manana. Napidina fitahina manana mbiampo ny tenin'Andriamanitra. Naniraka ny anjeliny izy mba hitondra izay rehetra ilainao teo amin'ny fiainanao. Mendrika anao koa zany fiderana zany. Ninona zany toerana misy anao eto androany mba aiza mankasitraka ry havana. Mahaiza misaotra ry havana fa mendrika an'Andriamanitra ny fiderana. Misaotra anao zay Jesosy. Misaotra ny amin'ity fotoana androany ahafahanay tonga eto anatrehanao. Miseho eto anatrehanao Jehovah Andriamanitra. Ny teninao mihitsy angeny ho milaza aza miseho foana eto anatrehako raha tsy mitondra fanatitra dia tena tonga eto tokoa zay. Iseho tokoa zay tsy tanam-polo Jehovah Andriamanitra. Fa hoentina eto ny fanatitra. Dia ny fanatim-pisaorana sy ny fanatim-piderana. Tsy hisy eto Andriamanitra olona tonga eto na dia iray azy ka tsy saotranao. Satria matoa fotsiny zay tonga eto dia mendrika isoka-bavy zay hideranao Andriamanitra. Ny fahatongavana eto fotsiny dia fa fahasoavana. Araka ny teny atao anaty commencement Andriamanitra. Fa velona izahay sady velona ny vatanay ny velona ny fanahinay. Matoa mbola tonga eto izay mahatsiaro an'izany andro sabata izany. Teninao ange Andriamanitra no hoe mahatsiarova ny andro sabata dia mahatsiaro an'izany ny fanahy iny mahatsiaro an'izany androany. Jehovah Andriamanitra satria teny avy aminao zany dia namoazanao ny fanahinay. Voazonao indray ny fonay dia tonga eto izay hiteranao. Misaotra satria Andriamanitra tena fitiavana sy fahasoavana avy aminao. Ny ahafahanay mivory eto indray androany any amin'ny toerana rehetra misy anay ihany zay Jesosy. Fa tafavory lanina ato anatin'izao fotoam-bavaka izao. Eny Andriamanitra fantatra efa hitanao zao hitahitanay zao. Hitanao ny ao anatin'ny fonay tsiray avy. Na tonga eto izay androany tsy misy miafina aminao Jehovah Andriamanitra. Mety misy olona tonga eto tena manana hita mavesatra. Misy olona mety tonga eto Andriamanitra tena hoe entina mbavaka mihitsy ny atongavany eto ao anatina olana. Misy olona koa tonga eto Andriamanitra tena anatina fakasitrahana tanteraka mihitsy satria nomenao azy rehetra ny ilainy. Fa na inona na inona Jesosy antony atongavanay eto ny voalohany indrindra amin'izany dia tianay ianao. Ary atsapy izay androany fa tena tsara loatra nitondranao ny fiainanay tsiray avy. Tsara loatra izay rehetra ataonao eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy malamo fa mendrika anao ny fiderana. Mendrika anao ny voninahitra.
ataontsika lafana samy zavana kady loatra ianao Jesosy malala. Kado loatra ianao Jesosy fa nataonao kado loatra ny fiainako voakary tsara voatra mampiaiky saina fo fa nataonao kado loatra ny fiainako. Kado loatra ianao Jesosy fa nataonao kado loatra ny fiainako voakary tsara voatra mampiaiky saina fo fa nataonao kado loatra ny fiainako. Maresy lahatra raha zay ianao dia ndao hiara izy tsika. Kado loatra ianao Jesosy fa nataonao kado loatra ny fiainako voakary tsara voatra mampiaiky saina fo fa nataonao kado loatra ny fiainako. Nataonao kado loatra ny fiainako. Anao le afana manala averintsika izay ery izay zao zavatra nahitanako anao hoe raha misy zavatra andrasan'ny devoly any amintsika fantatrao dia tsika hiteniteny anankiray fotsiny ary zany natonga an'Andriamanitra tena sarotiny Andriamanitra tamin'ny fimonomonona ny zanak'Israely. Sarotiny Andriamanitra rehefa nanome tsiny ny zanak'Israely aho na dia tsy nisy rano azy na dia nangetaheta azy ireo olona ireo ekena fa nandritry ny 3 andro tsy nahita rano ireo zanak'Israely ireo le avana malala. Mampangetaheta tokoa zany ary tena mafy tokoa zany hoe tsy misotro rano mandritry ny 3 andro zany. Ekena fa tena mafy zany hoe tsy mahita hena hohanina mandritry ny fotoana ela zany efa zatra nihinan-kena tany Egypte. Ekena daholo izany. Mafy tokoa zany ary mampanembona tokoa zany hoe ianao efa zatra nihinana ny lasa tsy mihinana fa zany rafana tsy nakasitraka-Andriamanitra hoe nomonomonina ny zanak'Israely na dia fantany ara hoe tena mafy tokoa zany zavatra izany. Hoy izy Andriamanitra fa mandra-pahofiana no imonomonina anareo amiko satria nahoana miandry fotsiny ny devoly. Raha misy zavatra andrasan'ny devoly eny ambavatsika kristianina dia tsika hiteny fotsiny anankiray, teny anankiray fotsiny hiteny hoe fa maninona Andriamanitra ny fiainako ny ataonao an'izao, fa maninona Andriamanitra ny tsy mahita rano, mba mivavaka ihany fa za Andriamanitra dia rano sotroina tsy ananako, mba mivavaka ihany fa za Andriamanitra dia hena hohanina tsy ananako. Tsy ravana nampianarin'Andriamanitra mihitsy ny zanak'Israely hoe na tsy misotro rano anatin'ny 3 andro ary nareo aza monomono fa tsy maty nge nareo hoe tsy nahafaty anareo nge ka tsy nisotro rano azy nareo hoe tsy voasoratra tao anaty baiboly nge hoe rehefa tsy nisotro rano ny zanak'Israely dia maina ny tendan'izy ireo dia maty izy ireo teny amin'ny tany efitra dia tsy nisy velona tsony satria tsy nisy rano nisotrompitsia. Tsy voasoratra tao anaty baiboly hoe rehefa tsy nihinan-kena ireo olona ireo dia lasa mahikozatra kely tsy navita nandeha tongotra tsony. Tsy any hafa fa nampianarin'Andriamanitra ny zanak'Israely manao hoe na dia tsy mihinan-kena azy nareo na dia tsy misotro rano azy nareo mo maty ve nareo, mo
tsy tonga tany amin'ny tany Kanana ve nareo mo niala taminareo ve zaho aza monomono fa maiza mankasitraka foana ny avana mala ny fiainanao androany io ankasitrao an'Andriamanitra teneny fa tsara Andriamanitra dia hitanao fa hiala maina aminao mihitsy ny devoly any amin'ny hopitaly ianao amin'izao fotoana izao mitenena fa tsara Jehova tsy manako hoanina ianao androany teneny foana fa tsara Andriamanitra amen na ny hafana fa hiala maina aminao ny devoly ho hafanenina aminao izy ary hiteny izy hoe tsisy ninona azo natao aminao tsony satria na dia ao anatin'ny tsy fisindrano azy tsy mimonomono fa hiteny foana hoe tsara Andriamanitra amen na Jesosy mahaiza mankasitraka tsika rehetrarehetra loatra ianao Jesosy manao Haleluya Jesosy malalo Andriamanitra raha tonga eto androany tena resy lahatra nge zay Jesosy tena resy lahatra amin'ny fona rehetra fa tena kanto loatra ary tsy azonay ampitahina amin'ny fiainanay tany aloha mihitsy Jesosy malalako izany fiainanay ankehitriny manana anao zany tsy azonay ampitahina amin'ny lafiny rehetra Jesosy na lafiny ara-nofo na indrindra ny lafiny ara-panahy Jesosy tsy misy azonay ampitahina amin'izany mihitsy tsy misy ifandraisany mihitsy fa raha nilaza ianao fa ny amin'ny alana hitany amin'ny fahafatesana ianao fa nametraka anay ho any amin'ny fiainana na lalana hitany amin'ny aizina ianao tena mindrana ho any amin'ny fahazavana mahagaga dia tena zany mihitsy ny iainanay ankehitriny sanatria aminay mihitsy Andriamanitra ny ampitahiny fiainanay izany ka hiteny zay fa tamin'izay mbola tsy nivavaka tao nanana fiainana tsara tsy Andriamanitra tsy marina izany fa ny fiainanay amin'izao Andriamanitra tena tsapanay hitany masonay iainanay isan'andro izany fahatsarana izany Jesosy manatsara ny fiainanay nge ianao hoe manova ny fiainanay nge ianao Jesosy ny finoana ty anatinay nge Andriamanitra no
Mbola mahatonga rehetra androany Jesosy malalo. Misaotra anao zay. Iteranao zay Andriamanitra. Salina. Amen. Mifinoko anao Tompo, mampijoro ahy. Mba tsy ho voazongozona mireo fakapanahy. Finoko anao Tompo, finoko anao, finoko anao no mampijoro ahy. Amin'ny fomaraina amin'ny vavatanao. Samy foana ny ampisiko, samy foana ny angandraiko. Ny fivavahako ny itokisako Jesosy malala. Dia manana antony any amin'ny tontolo andro aho. Satria izaho no mivavaka mametraka aminao ny fiainana. Amen. Avoaziko izany fiainako ampanao Jesosy indray. Ny fiainako ampanahy. Aizanao miantra foana. Fanantenana Jesosy. Fanantenana. Atsika rehetra samy iramaty. Miaraka aminao. Miaraka aminao. Fanantenako ny onenanao. Amen. Fanantenako ny onenanao. Zaho no bella. Tsy izaho intsony no velona. Kristy velona. Ato anatiko. Fafitiavana toko ambony indrindra. Io fitiavana io Tompo no mampandefitra. Ka mampetony miamboko. Fitiavana ambony indrindra. Fanantenana indray. Miaraka aminao. Fanantenana ny onenanao. Fanantenana tsy izaho intsony no velona, fa Kristy velona. Ato anatiko. Fanantenana indray. Miaraka aminao. Fanantenana ny onenanao Jesosy. Fanantenana ny onenanao. Amen. Tsy izaho intsony no velona, fa Kristy velona. Ato anatiko. Kristy velona. Ato anatiko. Fanantenana fanantenako ny onenanao. Tsy izaho intsony no velona, fa Kristy velona. Tanatiko. Ato anatiko. Tsy izaho intsony
Krista. Amen. Jesosy manana. Inona tokoa moa Andriamanitra mba hiaterana eto amin'ity zao tontolo zao iainana ity. Eny Andriamanitra. Na dia ianao aza nge Jesosy rehefa mivavaka ho an'ny mpianatra ianao dia niteny hoe ray eo tsy mangataka ny mba hialana eto amin'izao tontolo zao fa ny mba hiarovana ho azy. Eny Jesosy. Tsy afaka mbola miala eto izay raha mbola tsy tonga ianao. Raha mbola tsy miala eto izay raha mbola tsy atsoinao. Fa ny fanantenana sy ny tokonay Andriamanitra dia ny fanananay ianao Jesosy. Nisy fotoana niavana Joba rehefa nandalo ady izy dia nampaheleza namana izy dia izao ny tenen'ny namana hoe ohatsy ny fivavahanao va ny tokonao, tsy fanantenanao va ny fahitsiny lalanao. Isan'andro tsika riavana raha kristianina tsika riavana rehefa misy zavatra mahazo anao ny fanontanianao voalohany dia izao manahoana ny fiainam-bavaka ao tafaray amin'Andriamanitra ve ianao. Izay foana ny fanontaniantsika isaky ny mizatra miseho fiainantsika dia izay fanontaniana apetrakantsika voalohany. Tena mivavaka ve izany? Manana toky ianao mivavaka rehefa mivoaka ny trano rehefa maraina satria avy nivavaka ianao. Manana toky ianao atory amin'ny alina satria avy nivavaka ianao dia mieritreritra fotsiny ianao raha maty androany alina ato anatin'ny toromaso ato fantatry ny alehako satria efa nivavaka. Endrama manomboka ny olona anankiray mandray an' Jesosy dia manomboka eo izany olona izany ara-panahy avokoa ny zavatra rehetra iaina. Tsy mitsahatra manontany an'io tenan'io izy, manontany an'io ara-panahiny io izy. Velona ato anatiko ve Jesosy? Ampivavaka ve izaho? Mety ve ny fifandraisako amin'Andriamanitra? Amen. Farafahakeliny indray izany no mahatonga antsika tonga eto rehefa Sabata. Eto no amboarina ny zavatra rehetra. Reglena indray aloha. Raha latsaka dia ampiakarina. Amen. Mba hiakatra ambonimbony kokoa. Amboarina tsara. Sao dia nisy tsy nety, sao dia nisy ny filana tamin'iny herinandro iny. Dia amboarina indray rehefa tonga eto ianao. Izany angely afa nanampisitsika eto rehefa Sabata. Ary izany mahatonga ny olona tsy mety voamboatra mihitsy ny olona. Mivavaka ihany. Fa tsy mety tafamboatra, tsy mety voamboatra. Satria tsy manokana fotoana ho an'Andriamanitra. Ahafahan'Andriamanitra manamboatra. Amen. Androany. Ny fionanao amin'Andriamanitra eto androany. Halleluja. Tsy azahoanao vola io hariva. Aza mieritreritra mihitsy ianao. Tsika eto tsy miteny an'izany. Eto isy vola avy ao am-paosinao. Ao anatin'ny 24 heures ianao dia isy vola be ao anatinao tsia. Tsy azahoanao vola io. Tsisy vola ho tonga aminao izany hariva satria niona tamin'Andriamanitra ianao androany. Fa ny zavatra ho tonga aminao, halleluja, dia avaozina indray ny ara-panahiny. Avaozina indray ny fanahany anatinao. Avaozina indray ny havana malala, ny fitiavanao, ny hafananao amin'Andriamanitra, ny fitiavanao an'Andriamanitra. Avaozina indray ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Atsika androany teny Jesosy. Tia hitanao izay. Afaka mivavaka ve ianao androany? Dia miteny amin'Andriamanitra ianao hoe Jesosy malalao. Izaho nge raha tonga eto tia hitanao hoe ianao tiako hita eto. Tsy maninona na tsy mahita zavatra hafa azy fa mahitanao aho. Tsy miandrandra ninona ankoatranao aho. Amen. Izay androany teny tokoa mateny aminao. Tukuomba keiaga hamina
Jesosy malalo sakafo mihitsy ny fonao amin'izao fotoan'izao hiavana malala fa fotoana tena famangin'Andriamanitra ny olony ty andro sabata masay ity. Ina moa ny zava-tsoa omen'Andriamanitra anao io? Ny fanahan'Andriamanitra ny zava-tsoa nomenitsika. Anasaka ny fanahany amin'ny nofo rehetra izy ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Tsy misy fetra ny fanoezan'Andriamanitra ny fanahany. Jakoba rehefa nitolona teo an-tendrombohitra ny havana malala teo Betela dia nivavaka Jakoba. Ny Jakoba manao hoe tsy avelako ianao raha tsy tahinao aho. Tsy avelako ianao Andriamanitra. Dia tena nitahazy izy ny tenin'Andriamanitra. Fa ina ny fitahinany omen'Andriamanitra azy teo rehefa anao malala? Fanahy masina ange no nomeny Jehovah azy teo. Ny fenon'Andriamanitra osotry ny fahitapo-ty Jakoba. Dia izany ositra tao aminy izany no nahatonga ny Esau rehefa namalala nahita azy tonga dia tia azy. Fanahy masina nomena azy teo. Tsy nisy zavatra azony Jakoba afa-tsy fanahy masina teo. Fa izany ny fitahiana ngeza indrindra mirotsaka avy eo an-danitra ho antsika tsirairay avy. Marary ianao androany dia fanahy masina no ilainao. Amen. Manana olana ianao androany, tsy manam-bola ianao androany, fanahy masina no ilainao. Halleluja. Izay rehetrarehetra eo tsy ampy eo amin'ny fiainanao androany. Aza mangataka an'iny akory fa tenena androany hoe fanahy masina ianao no ilaiko. Fantatro ao aminao ny fahafenon'ny fiainako. Ao aminao avokoa ny feno ty banga eto amin'ny fiainako ty. Alotsika rehetrarehetra androany andohalika rehefa afaka mangataka ianao androany. Marary ianao androany dia tena ny fanahy masinao ao aminao ny fanasitranana ny aretiko. Izay rehetrarehetra ilainao androany, fanahy masina fantatro fa raha hidina amiko ianao, ny fanahy masina rehefa dia mahafantatra ny zavatra ilainao. Fantany inona ny ilainy Jakoba teo? Tsy vola ny ilainy Jakoba teo efa nanana izy. Nanana ondry amanosiny iny Jakoba nentina ho atolotra fanatitra ho an'ny Esau. Tsy izany intsony ny ilainy. Tsy volamena, tsy vatosoa intsony ny ilainy Jakoba, efa nanana n'izany izy. Fa fantatro io fanahy masina io inona ny zavatra ilain'ity Jakoba ity mba hahafahany mandresy amin'ny adiny. Dia nomena azy ny fahitapo-ty satria izany ny tsy nisy teo aminy. Feno fankahalana Esau andeha hamono azy. Dia fantany hoe fahitapo-ty ny ilainao ry Jakoba. Efa azony izany ositra izany. Nampiasaina ihany ny vola aman-karena. Ozy izy Jakoba mantsy Esau, reny efa nalefako ny alolalana ozy izy. Ny ondry amanosy. Ozy izy Esau, tsy ilaiko reny. Manana koa, tsy mila ndreny ange zahay. Raha ny antehatra tamin'ny ondry amanosy Jakoba ny havana malala tamin'ny vola aman-karena dia tena teteny aminao fa maty Jakoba. Satria tsy nilainy Esau akory izany. Nanana koa Esau. Fa tsy maintsy ilany fanahan'Andriamanitra
Jakob nomba azy mba hahatonga any Esau sandringana azy. Endry avana malala. Ianao io fanamasina ny ilainao. Halleluja. Tsy zavatra hafa ny ilainao fa fanahin'Andriamanitra. Amen. Dia hitanao zany hoe fiainanao a. Tsy misy fanantenana ianao. Hitanao zany fitahian'Andriamanitra anao zany. Androany zay rehetra izy mangetaeta amin'ity androany ity. Na izy tonga eto na izy ka mangetaeta, misy zavatra banga eo amin'ny fiainany. Tena ilany mihitsy hoe Jesosy tena mila anao a. Dia tena aminao androany. Andaontsika andohalika, andaontsika hiantso ny fanamasina ny avana. Andaontsika tena vi fanamasina. Vina fanamasina. Familanao ataontsika ao anaty fanamivavaka mihitsy ty androany. Afahantsika miteny amin'ny Jesosy vina fanamasina. Familanao Jesosy. Amen.
Alo. Aza tsara ny favakao amin'izao fotoana izao ravana. Angatao mihitsy androany. Raha misy zavatra tokony hovaina, angatao ny fanahin'Andriamanitra hanova. Raha mangatsiatsika ianao, angatao ny fanahin'Andriamanitra hanafananao. Raha misy banga eo amin'ny fiainanao, angatao ny fanahin'Andriamanitra hameno ny banga fa fotoana amin'izany izao ravana manao. Amen. Jesosy malalo. Ndrekizay Andriamanitra, mila ny herinao zay. Mila ny osotrao zay Jesosy. Milanao zay Andriamanitra, hikasika ny tsirairay avy amin'ity androany ity. Nisy olona eto Andriamanitra tena mila n'izany mikasika eo manokana zany mihitsy a. Nisy olona eto Andriamanitra tena efa tapidalakale zany olona zany Jesosy. Fa tonga eto izy androany satria manantena. Satria mino fa raha tonga eto izy ka hikasika ny fiainana ianao, dia hiova ny fiainany. Raha tonga eto izy Andriamanitra ka hamangy azy ianao, dia ao anatin'izany famanginao zany Jesosy a, dia tena hisy zavatra hiova, hisy zavatra ho tsapany Jesosy malalo. Amen. Jesosy malalo. Doana afana malaty fanatera ao anatin'izany fanatrihan'ny fanamasina zany. Raha mino ianao androany fa ny fikasihan'ny fanamasina anao a, ny fidinan'ny fanan'Andriamanitra ao anao dia hanovanao, mitondra vahaolana sana sitrana anao. Androany mila mitenanao. Mila nikasikaho zany, mila nifanenetana. Amalala ianao androany dia teneno mihitsy. Siarentina zany mila nifanenetana anao. Zay maniry mafianao, mila nikasikaho zany, mila nifanenetana. Zay maniry anao. Izay maniry anao, zay mangetageta. Mila nikasikaho zany, mila nifanenetana. Zay maniry mafianao, mila nikasikaho zany, mila nifanenetana. Izay maniry anao. Usita nari marari, nifari uri mitari, nikanani Jesus nikasika, Jesus numaredi, deriva ireulada, azuntika nifanesina, Jesus nikasika, Jesus numaredi. Hallelujah. Sabi manangatana ng Jesus. Sabi niya dyan at pinasyan pa naman sa akin. Hallelujah. Mila nikasikaho zany, mila nifanenetana. Zay maniry mafianao, mila nikasikaho zany, mila nifanenetana. Izay maniry anao. Usita nari marari, nifari uri mitari, nitanani Jesus nikasika, Jesus numaredi, deriva ireulada, azuntika nifanesina, Jesus nikasika, Jesus numaredi. Jesus,
Jesus, me casina, Jesus, my baby. Olombelona no mipetraka eo amin'ny lohanao androany. Tsisy olombelona eo akaikinao eo, tsisy fanompon'Andriamanitra tonga eo an-tranonao eo. Tsy misy izany izy eo. Fa tanan'Andriamanitra no mikasika anao androany. Amen. Halleluja. Ivany olanao. Rehefa voavany olana ara-panahinao dia mivany olanao ry havana malala. Mahatonga ny olantsika mbola tsy mivaha. Mahatonga ny fiainantsika mbola feno fatotra sy mifamatopatotra. Satria ny olantsika ara-panahy mihitsy tsy mbola voavaha. Fa androandro, vahana ny olana ara-panahy dia ivany olana ara-nofo. Vahana ny olana ara-panahy dia ho sitrana ny aretina. Alleluia. Vahana avokoa ny fatorana rehetra amin'ity androany ity. Satria misy Andriamanitra eto mamahy. Mamahy ny fatorana. Tahaka namahana ilay sanabriky ny fatotra ingeny havana malala e. Nomany ny tompony engeny no tengena ny tompony e. Nanana programa tamin'iny ny tompony. Fa hoy izy Jesosy vahao io. Iatsy ety fa za koa mila an'io ah. Ilaiko koa io. Hoentiko io. Hanao ny asako io. Alleluia. Ho tafiko ny voninahitra io. Nametrahana lamba teo ambonin'ny zany zany rava nentin'i Jesosy zany. Nandeha niakatra ny Jerusalem. Norakorahan'ny olona niaraka tamin'i Jesosy. Alleluia. Rehefa niakatra Jesosy ny tegna zanabriky. Sady hitan'ny olona Jesosy no hitan'ny olona ny zanabriky. Nahazo voninahitra koa ilay zanabriky ny fatotra. Ianao io, niara-panahinao mila vahana. Raha manontany ianao androany fa manina ianao no mijaly. Fa manina ny fiainanao no zao foana. Fa manina tsy mety afaka mihitsy ny olanao. Tsy mety sitrana mihitsy ny aretinao. Satria havana malala. Mila vahana ny ara-panahiny. Izay ihany ny secret antsika eto. Vahana ny olanao. Havana malala. Manan'Andriamanitra tena tsara ianao io. Manan'Andriamanitra tena azonao itokiny ianao io. Manan'Andriamanitra azonao iantehenana ianao io. Alleluia. Teneno mihitsy androany Jesosy manomboka androany. Za tsy toditodika. Za Andriamanitra tsy erika ao amin'ny ankaviana ao amin'ny ankavanana tompo. Fa atoky anao ah. Ianao ny tokiko. Ianao nametrahako ny fiainako. Ianao Andriamanitra. Ianao reriany Andriamanitra anao tsoka andromanana. Misaotra Jesosy malala. Halleluja. Asamerika ao amin'ny ankavia. Ao amin'ny ankavana. Atoky Jesosy. Amen. Amen. Jesus, ianao ilay fitaranako. Ianao mahalala ny tantaram-piainako. Namandeao namitoetra fantatra nampuretra. Wow, fali se mi segnafina mina sali reci anni che fammi asfalti in ciana ma non joai inside la terra so yanao irejan yanao yan lui tukiku sai mumbai apetraka tananawe liwat sizairiku sesosho yanao irejan yanao yan lui tukiku sai mumbai apetraka tananawe liwat sizairiku. Rinale mahale manumbe
irejan Yanao yan no itukiku Say mubay apechakwatana nawe Iwan sisahiliku Sensasyo Yanao irejan Yanao yan no itukiku Say mubay apechakwatana nawe Iwan sisahiliku Sensasyo Yanao irejan Yanao yan no itukiku Say mubay apechakwatana nawe Iwan sisahiliku Sensasyo Yanao irejan Yanao yan no itukiku Say mubay apechakwatana nawe Iwan sisahiliku Sensasyo Yanao irejan Amen. Jesus malalo. Afaka tenenao mintsany androany ampitafiny voninay trao Jesus ya. Efa nafahanao Jesus io. Efa novahanao ny zanaboriky Jesus io. Ampitafiny voninay trao. Afa velanao ianjaanja ntsony ny fiainako. Ka ifaliny ny fahavaloko. Mety faly mihitsy ny devolo mahitanao marary. Faly mihitsy ny devolo mahitanao mijaly ny fiainanao. Uro sy mitomany isan'andro ianao. Dia fifaliana ho an'ny devolo mahitanao ry havana. Androany teneno Jesosy ampitafio ny voninahitra ao amin'izay. Hiakatra eo a Jerosalema amin'izay tsika Jesosy. Hiakatra eo a Jerosalema tsika Jesosy. Amen. Dia mba ho hitan'ny olona fa iny ilay zanaboriky iny. Iny mitondra ny voninahitra Andriamanitra iny izy iny. Halleluja. Miaraka aminao Jesosy. Ianao ry havana raha hisandratra dia miaraka amin'ny Jesosy ianao. Raha misandratra Jesosy dia misandratra ianao. Torotentsika tamin'ny heriny mitsangana Jesosy dia mitsangana koa ny fiainanao e. Aza maraiky eto lefika zany ry havana. Aza maraiky ho faty zany ry havana. Fa Jesosy efa matoantsika. Amen. Tianao Jesosy. Misaotra Jesosy malalo. Androany andaontsika ry havana mba hiteny mintsika an'izany. Jesosy aza velanao ifaliany ny fahavaloko tsony ty mpiainako ty. Hatramin'izay mety faly mihitsy ny fahavaloko ange Jesosy mitazana anako e. Fa androany Andriamanitra. Manomboka amin'ity sabata ity amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Manomboka amin'ity sabata ity dia tsy faly aminao tsony ny fahavalonao. Fa hitazana ianao. Ianao indray mba hitazana. Ianao indray mba hijery. Amen. Dia ho hitanao angely havana malala. Dia ny Davida angely havana hitany daholo ny fahalavon'ny fahavalony. Tena hitany masony. Nataon'Andriamanitra hitany daholo. Reny fa lavo. Reny fa potika ny fahavalo. Izay rehetra nanenjika ny Davida. Izay rehetra nanohitra ny Davida. Nataon'Andriamanitra hitany avokoa. Amen. Misaotra Jesosy. Ianao koa androany. Tsy ny fahavalonao tsony ny andro ianao. Fa mba ianao indray mijery havana malala. Mba ianao indray ry havana no hitazana. Amen. Ny fahavalonao. Amen. Satria firahafinahy. Sangaza tsara na mauna de bulwe haleluya. Nada na bora. Lo babandi mauputisha. Tisara nyaza misi ula nantiana krimeza senatsa yavel. Fifalina was, fitalina was, barisol puchaka. Fifatsana maura, janzara mauria. Sagana danza mai foni sana valo mautikia. Sara nyaza misi ula sana meza sandatsa yavel. Fifalina was, fitalina was, barisol puchaka. Faz fanda ni fala, jala zaba maula. Si fantanda, felamis anteli manu didina. Nanda mantini lang chawidine, lumisaira namba nara maswala. Si fantanda, fala si wala.
inazaba michan zalazaba mahura Sifantanga Fefamis Anteli Manu Vidina Sifantanga Fase wabamisi Lumianjia Kana inazaba michan zalazaba mahura You faro mautia Mi fala ni fabuaza pis Ascenda rete na siula na kelia Fiatana na was fast Samara na was right Sauni puchaka Evan sana ni Sana saba mauria Si fantanga Evan Vincent Hallelujah. Fantana tramizay zany fa ho fantana zany androany ka. Amen. Atatramin'ny Jehovah nge anao io raha malaly. Omenanao daholo ny fiadina rehetra rehetra. Omenantsika daholo. Hallelujah. Ny fandresena rehetra. Isaky ny tonga eto ianao rehefa sabata. Isaky ny manompo an'Andriamanitra ianao dia fataro. Amen. Fa misy fandresena soratana ho anao foana. Amen. Misaotra Jesosy malala. Misaotra anao izay fantatra efa fandresena nomaninao anay amin'ny eny aman'io. Tsy faharesena, tsy fahalavona, tsy fahampotehana, tsy fandringanana, tsy fahafatesana. Fa fandresena Jehovah. Satria entiny Andriamanitra mpanome fandresena. Entiny Andriamanitra mpizara fandresena. Dia mba hiteny koa izay manoatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'ilay tia anay. Amen. Misaotra Jesosy malala. Hanao ny voninahitra. Hanao ny tera. Hanao ny haja mandrakizay. Hallelujah. Amen. Je crie de joie quand tu me dis allez viens, prends ma main. Allons dans la maison du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Oh, car le Seigneur est au rendez-vous. Oui, le Seigneur
de ton milieu de nous. Emmanuel, dans son amour immense, entre dans sa présence. Faisons sa connaissance, chantons ses louanges avec tous les âges pour le célébrer. Tous mes amis, toute ma famille, Alléluia. Tous mes amis sont réunis dans la maison du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Nous prions notre Père, ensemble, recevons sa lumière. Autour de son nom pour recevoir ses dons, toutes ses bénédictions. Je veux mon cœur, j'accueille le Seigneur, c'est le bonheur. Tena faly nge tena any am-po mihitsy izany fifaliana izany. Anao ireo anankiray farantsika dia aorian'izay tsika dia ihainy tenin'Andriamanitra tsika. Amen. Aza miala ianao fa mbola ihainy tenin'Andriamanitra tsika amin'ny heriny dia tsika mihoneto raha mbola sotrongany amin'ny lanitra Jesosy dia mbola ihoneto indray tsika amin'ny heriny raha sitrapon'Andriamanitra ka felonana soamantsy tsara. Tianao Jesosy ilay anankiray farany ary amranantsika ny fotoana. Halleluja. Izay koa ny azoko natolotra teto androany. Inoko fa nahery ianao ary na mbola tsy ampy azy aza matahotra fa mbola ho ampiana. Voky ianao vao miala eto e, fenotsika miala eto. Amen.
Allô, allô, niambie baracha. Allô, 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 niambie tefana. Kare wabati, nasi musati na nana. Halleluja. Sotran'Andriamanitra sika revana malala tao anatin'izany fotoana izany a. Isaorantsika n'Andriamanitra ny fahatongavantsika eto indray amin'ity androany ity. Dia ny toky aty anatintsika dia izao hoe mbola manatrika antsika eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Manatrika antsika eto ny Jesositsika, halleluja. Ary manatrika antsika eto ny fanamasin'Andriamanitra, ombantsika amin'ity androany ity. Naiza naiza toerana andraisanao an'izao fandarana izao dia iny ry havana malala fa tsy rery ianao. Tsy rery ianao a fa ny anjelin'i Jehovah ny eo akaikinao eo e. Ny fanatrehan'Andriamanitra eo aninanao eo. Ataovy izay mampahazo aina anao ao anatin'izany fifandraisana amin'Andriamanitra izany. Dia tena aminao androany hoe ny tana maherin'Andriamanitra anie hamangy ny isa-tokantrano, isam-batan'olona izay tonga manatrika eto androany. Meteza Jesosy malala, halleluja, mba ho tonga eto ianao amin'ity androany ity. Meteza ianao Jesosy a, androaka izay mety fanatrehana ratsy rehetra tsy anakery tsy anam-pahefana eto amin'ny fiainanay. Vangio ny isa-tokantrano, vangio ny isam-batan'olona. Aza vela misy avelanao hiala maina eto izay. Mangetaheta ny feonao zay, mangetaheta ny teninao zay. Nohony zahay mangetaheta izay. Fa ny teninao afaka meno ny banga rehetra ao anatin'izany. Ny fanatrehana ratsy rehetra ny devoly sy ny satana sy ny firongony tsy afaka reningela na ny connexion anay tsara avy na ny aty amin'ny fohy be na any amin'ny olona izay manaraka. Naiza naiza toerana misy anay dia samy ho vangin'ny fanahinao masina, vangin'ny fanatrehanao Andriamanitra tsy toa.
ka mitoro-teny zay renesina eto androany ny fitombavaka zay natrehanay de hitondra hery a ho anay tsirairay avy a hery ara-panahy voalohany indrindra hitondra hery ara-batana hitondra hery sy tanjaka amin'ny lafiny rehetra manoloana ny fahavalonay zay voninahitra ho anao hatram'izay de mandrak'izay misy saotra Jesosy manalo halleloia amen avetsika le hira teo a anomboatsika ny toteny iomako mananao andraisanao ny toro-teny a de raiso ny baibolinao a fa amaky ijery tenin'Andriamanitra tsika amin'ny ty androany ity ny tenin'Andriamanitra zay hojerentsika androany a ny verse an'ny tenin'Andriamanitra de ao amin'ny salamo a fa 7 a manontolo de averisika le hira teo a avy faramasina very fanamasinao de zay nidirantsika makao amin'ny toro-teny a ndao ary
Alleloia. Dia amin'ny fifirina lehibe indray ny arabanantsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao a. Dia tahiny tompitsika rehetrarehetra dia arabaina natratra zao sabatamasina izao indray a isika tsirairay avy. Tiako be le hira teo izay vao naheno an'iny hira iny. Efa hira katolika hatramin'izay ve iny sa hoe hira vaovao? Tena mbola tsy naheno an'iny ary tena tiako be le izy tena veriko kely a. Netiko natolotra antsika rehetrarehetra tao anatin'izao fanomboana ny toriteny izao. Raha tonga eto ianao androany a, tsy kisenasena ny hatongavanao eto. Raha androany mihitsy anao vao tonga miaraka aminay eto, tsy kisenasena koa ny hatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao eto ary misy zavatra tiany ampandrenesina anao a amin'ity androany ity. Alleloia. Raha vaintsika rehetra rahatran'ity sabata masina ity dia ho sabata fanatrihan'Andriamanitra, ho sabata tena hoe atsapanao herin'Andriamanitra, ho sabata tena hoe atsapanao kasika Andriamanitra ne amin'ity androany ity. Tsy mivoaka eto ianao androany na tsy mivoaka mpandresy. Ahoana ny ahatonga antsika hivoaka mpandresy rehefa ohatra izao? Inona tokoa ary ny azontsika eto? Alleloia. Inona tokoa ary a verimberina tao anatin'ny fitariana fotoana mampina ary mahafinaritra anazy satria efa tonga dia efa ialohavan'ny ny teny lazain'ny mitarika fotoana ny zavatra izay iainantsika anatin'ny toriteny fa izany mihitsy no rehantsika eto androany mba hamantatra hoe maninona ary tsika mandany fotoana eto, mba inona zao ny azontsika, inona zany zao vokatra azontsika amin'izao fitandremana sabata izao, dia hoe manino manao inona reo mihaino toriteny. Ozy izy le tamin'izay mbola nisy problème dia zay hoa dia mivavaka dia izy le olona mba nanolo tena nampy anay ohatra zay indray misy olana misy izy nareo lozanareo mivavaka zay aty mitady vaholana ho anareo, nareo lozanareo mivavaka ohatry ny hoe lozanareo milalao, ohatry ny hoe lozanareo mandany andro fa ianao tonga eto tsy mandany andro. Alleloia. Raha nahita vaholana raha le olona andry mbola noho ny fivavahanao angenina tonga zany efa ahoana ary mahatonga an'izany. Hoe tsika manky ny salamo fa 7:20 inona no andrandrayntsika, inona ny tombom-barotritsika amin'ny fitandremana sabata sy fanatrihana an'izao fotoam-bavaka izao. Mety marina tonga zany hoe manana olana ianao mety misy problème tokony hovahana ianao misy volan'olona ohatra tokony ho alohanao, misy problème tokony hovahana dia ho izy tokony hoe nareo laha ny andro mivavaka dia mampieritreritra tokoa hoe eny tokoa raha fotoana hijanonako ray andro eto mety afaka hitako zavatra mety afaka hitako vola nge zany andeha hiasa vetivety na tsy fantaka. Mampatsiahana le couple anankiray izay nampaherezina nandray andro efa ela dia ela izy ity dia nasaina izy ireo hoe misy olana dia andao hivavaka tongava mivavaka eny tonga izay hivavaka. Rehefa tonga le izy mivady dia naterin'le rahalahy teo am-piangonana le ranabavy dia fa voaiza hoa izy iny zara roa zay hozy izy le ranabavy zay hivavaka dia izy hitady any aloha mahita tady vola zany io zay mantsy anazy hoe raha nareo roa nefa hoa miara-mijanona eto mahazo avy roa endry fa zao ianao ahazo fa izy iny mety andeha hiverimaina fotsiny avy any mbola tsy takatry ny olona tokoa zany hoe inona ny vaholana azo avy amin'ny fivavahana. Izy mampiota hoe tsy vola no raisinao eto raha volana tetavinao fa fanahy mitondra anao mahita vaholana ara-bola. Alleloia. Fanahy mitondra hery, mitondra tolotsaina ho anao, mitondra herin-tsaina, mitondra courage, mitondra herim-batana na dia toa hoe fahasalamana entinao hiatrika ny herinandro azonao eto zany, azonao eo amin'lohan'ny fanatrihan'Andriamanitra izany. Amaky teny tsika androany Salamo 7:20. Salamo 7:20 manontolo no vakiantsika androany. Andolo za irabanareo kely vetivety tozy Jesosy mandrakizay Allemagne, Mielisobe anjana Arabie Saoudite, André Suzelle Suisse, Irina Rodriguez Arabie Saoudite, Claude Arazaka France, Arsotolotra Madagasikara, Tongasoa Lovlitina France, Tongasoa Ranolo Elisabeth, Tongasoa Madagasikara, Saint-Apostole Madagasikara, Artisanat de Madagascar France, Marina Tiana Canada, Someva France,
Alleloia, nolo malala seny Madagasikara, mieritsobe anjany efa nyteneniko teo, ary ty zareo Madagasikara koa efa nyteneniko teo, iamako hoety kay ny tompo daholo sika rehetrarehetra, faly mahita anareo, faly mahita anareo. Zao ny ataontsika amin'ity salamo fafito amby roapolo ty, tsy ovakitsika no elifanto tonga soa, tsy ovatsitsika eo manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby folo mifanaraka io. Fa zao mantsy ravana malala tahito tena rakoto arzaka sy miry arandre malala. Alleloia, raha antarina Marie-Charline tonga soa daholo. Misy fomba fanoratra, misy fotoana zany ny tenako ny tenanay mba somary nianatra kely nanoratra za taloha dia efa nanoratra boky. Alleloia, fa nanoratra boky kely zay boky tantara ohatran'ireny roman reny zany tamin'izany, fa mitantely moa tsy vitako tsara loatra satria isaky manam-potoana dia manohy an'ilay tantara fa dia tsy vitako hatramin'ny farany kory, tsy namoaka boky kory aho zany hoe tsy mpanoratra kory aho zany fa saiko mpanoratra. Tahiny tompo ihany koa bon sabaty Thierry Berthelot, Razana Zo Sylvia, Antanina Marie-Charline, Mirarandre Malala, Tina Rakotajaka tonga soa daholo. Dia lasa tsy mpanoratra zany satria tsy vita le boky, fa mba anisany mba mahafinaritra manao asa soratra ny manoratra, dia mba somary mba nandalina kely momba an'izay kely ihany taloha tamin'ny efa ela tany. Rehefa manoratra raha amintsika dia hitanareo rehefa mamaky boky nareo mijery film dia misy karazany fomba fanoratana. Le mpanoratra iny afaka maka antsika izay nanao nianatra nanoratra dia mahalala an'izay daholo. Dia misy le fomba fitantanana na fomba fanoratana, ozy amin'ny teny frantsay à la première personne, zany hoe ianao mihitsy zany no manoratra, dia izay zavatra tsapanao mihitsy ianao mihitsy zany tantaraina io anatin'ilay so, ianao miatrika an'ilay zavatra. Alleloia, zany hoe zay fantatrao ihany no soratanao, tsy fantatrao zay fisainan'ny olona manodidina arivo, fa zay iainanao zay hitanao no soratanao. Zay le hoe narration à la première personne izy ny fomba teny frantsay. Dia misy indray à la troisième personne, zany hoe ohatrany hoe misy olona fotsiny indray zany mitantara, ohatrany tamin'ny andron'i Jesosy, dia à la troisième personne natao indray zao ny mpianatra izay nanoratra ny filazantsara, dia arak'izay fahitany azy mihitsy no soratany. Dia jerena tsara fa samihafa ny fahitany Matthieu, Marka, Luka sy John, samihafa daholo ny mitovy le tantara fa samihafa ny fomba fahitany. Araka amin'ny voatoritsy taminy any nisy sasany zao nahita hoe roa mijamba teo, indray nahita hoe ray, ny sasany nahita hoe azao tenenin' Jesosy hoe mangina mitsara, ny sasany nahita hoe mitsara fotsiny, zavatra maro araka ny fomba fitantarana eo. Dia misy indray le hoe mpanoratra omniscient, omniscient indray dia aty velany tanteraka mihitsy izy, dia fantany daholo amin'izay zavatra soratany, tsy nitoe-posy ny teritreritry olona soratany eo. Raha misy ohatra zany hoe tantarana Jolasy polisy le izy, dia samy fantany na fisainan'le polisy na fisainan'le jolay na ny zava-misy ariana any amin'ny tontolo any amin'ny tsy hita mason'ny olona rehetra manarika any. Misy karazany ohatray zany rehefa manoratra isika, rehefa manoratra. Misy fotoana zany ianao manoratra dia ianao mihitsy mahafantatra an'ireo fisainan'ny olona rehetrarehetra ao anatin'le tantara. Dia matetika reny olona mpanoratra film hitantsika ireny matetika dia zay no style fanoratana, zany hoe fantany daholo hoe inona zao ny eritreritrin'le mpangalatra, inona ny eritreritrin'le polisy, aiza ary zao le vehivavy amin'izao, aiza le raha, inona ny eritreritry ohatrohatr'izay zany le zavatra mitany. Ka androany tsika dia hijery kely momba asa soratra nataon'i Davida. Alleloia, dia salamo fafito amby roapolo. Dia raha fomba fanoratana koa dia mbola misy samihafa ihany koa fomba fanoratry ny olona. Misy olona dia manoratra an'ilay tantara hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Dia niainga moa zany dia teraka Jesosy dia nitady olona vehivavy mendrika Andriamanitra mba hitondra ny voaka an'i Jesosy dia avy eo dia nanana vady izy i Josefa ny anarany dia avy eo dia nanarina azy ny fanamasina dia nitoejaizana vehivavy dia zao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia vita. Dia teo ambony hazo fijaliana izy dia maty Jesosy nanolotra fanahany dia vita. Hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Misy indray manoratra ny tantara avy any amin'ny farany, tonga aloha dia farany hita. Misy film be dia be hitantsika ohatr' izany, tonga dia efa le vehivavy le tomany le lamba maty le vehivavy ny faran'le film, dia fa ahoana ary na tonga ny ohatra dia averina hatrany amin'ny voalohany amin'izay. Mbola zareo mbola milamina tsara ny fiainana ohatr'izay koa. Misy fomba fanoratra, misy koa fomba fanoratra any amin'ny atsasany.
de averiny kely any amin'ny voalohany, de averiny kely any akaiky ny farany, de averiny any ampovoa zay voaveriny fa misy karazany be dia be zany a ny fomba alleloia ny fomba famiratana tsy sanatria ampianatra anao an'izany akory fa mba tsy de tapaizana tamin'izany raha teo tena fa mba nandalo kely tamin'izay fotsiny a de nahafinaritra azy fomba fandinihana fanaovana asa soratra zay tamin'izany fotoana. De androany a rehefa nanomana ty toro-teny ty a de hoy zay hoe andesitririko hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany mifanaraka ty teny ty satria ty tantara tena mahafinaritra be mihitsy ary tiako ampaherezana anao amin'ity androany ity. Sanafa 7 teny andiny voalohany ka hatramin'ny 7 novakitsika androany fa mba hampiaina tsara an'le tantara tsy mahay manoro ary Davida fa zay zany ny style famiratany Davida. Zany hoe raha hitory an'ity teny ty androany de mba ataoko style arak'izay mba nitoloran'ny fanamasina sainana rehefa nanomana an'ity toro-teny ty de amaky tenin'Andriamanitra ary tsika. Vonina ary ve anao fa maky ny tenin'Andriamanitra tsika misalama fa 7 inona moa nitranga ny nitranga de zao atombotsika amin'ny andininy faharoa sy fahatelo aloha ny vakitsika. Alleluia. Mbola tsy amaky ny andininy voalohany soramandry de zao fatokinan'i Jehovah piaro sy mpitahiny olony. Alleluia. Zay ny soramandry mbola tsy vakitsika aloha avelatsika aloha ny andininy voalohany. Alleluia. Ho vakitsika io aveo fa avelatsika aloha io fa ny andininy faharoa sy fahatelo aloha no vakitsika. Misy zavatra mitranga. Alleluia. Misy zavatra mampatahotra iainan'ny Davida teto. Zao zavatra mampatahotra iainan'ny Davida andininy faharoa sy fahatelo amin'anaran'i Jesosy manao hoe raha manatona inana nofoko ny ratsy fanahy izay fahavaloko sy rafilahiko de izy ihany no tafotoana kalafo na de misy atokony mitoby ady amiko azy tsy atahotra ny foko na de misy ady miatra amiko azy de atoky ihany aho. Misy problème. Alleluia. Misy problème mitranga eto. Misy fahavalo be dehibe anatona ny Davida. Inana ny nofony. Alleluia. Raha tsy fanazany andeha anatona azy. Andalana andeha amono azy. Ohatranao io ihany koa misy problème ao atrehanao amin'ny herinandro. Misy amintsika reto zao na problème ao atrehana rapitso. Misy amintsika reto zao hiatrika problème be amin'ny latsinainy. De ohatran'ity salama fa 7 ty mihitsy ianao. Zao nefa andriavana malala ny teneniko anao. Misy zavatra mitranga ato. Alleluia. Misy zavatra mitranga ato. Io zany le problème ao atrehana. Fahavalo rafina tena misy atokony mihitsy be de be zareo amono. Alleluia. Inona ny vahaolana? Satria io ny problème fa ao anatiny ao koa ny vahaolana. Inona ny vahaolana hitan'ny Davida? Manoloana izany olana ngezabe zany. Ohatra de amaky ny andininy fahaefatra re mbola tsy vakitsika amin'ny andininy voalohany. Apetrakitsika aloha ny andininy voalohany. Ho vakitsika ihany ny andininy voalohany rehefa fa rehefa avy namaky ny andininy faharoa sy fahatelo tsika raha manatona inana ny nofoko ny ratsy fanahy izay fahavaloko sy rafilahiko de izany no tafotoana kalafo na de misy atokony mitoby ady amiko azy tsy atahotra ny foko na de misy ady miatra amiko azy de atoky ihany Alleluia. Andininy fahaefatra. Inona ny fanafody? Inona ny vahaolana? Inona ny lalana? Aiza no ale? Andininy fahaefatra. Zavatra ray loha ihany nangatahako tamin'i Jehovah. Izany no tadiaviko. Alleluia. Manoloanareo problème be de be tsy voaisa nge zany problème zany atokony. Misy atokony mitoby. Zany hoe tenareo atokony reo zany mitambatambatra. Mitoby miandro topy. Miandro fotoana. Amotehana ny Davida. Reo de olona ratsy fanahy daholo ary mikatsaka ny ainy daholo rehetra rehetra. Tsisy olona mahafinaritra fahavalo sy rafilahy zany daholo. Inona ny vahaolana? Mario amin'ny baibolinao ny vahaolana. Zavatra ray loha ihany ny vahaolana. Alleluia. Zavatra ray loha ihany ny vahaolana. Ary tsy mba nanana afa-tsy vahaolana io Davida teo amin'ny fiainany ray manontolo. Alleluia. Andininy fahaefatra. Zavatra ray loha ihany nangatahako tamin'i Jehovah. Izany no tediaviko. Zany hoe io vahaolana io zany ataoko izay ahitana an'io. Ohatra ny tehiteny Davida tsy manana afa-tsy io intsony vahaolana. Ohatra ny tehiteny Davida io ihany de mahavahany olana io. Alleluia. Ohatra ny tehiteny Davida hoe raha tsy io tsy mivahany olana. Alleluia.
ary ohatry miteny Davida ho tediaviko na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana ho katsahiko na aiza na aiza satria ezan'izy hoe io fanafody. Halleloia. Efa inareo tantara tany États-Unis tany amin'ny tany États-Unis tany amin'ny faritra mangatsika be any ambony iny tamin'ny efa tamin'ny taona mbola tsy nisy tomobile la neige mifandehanana any nisy olona narary de lavitra be vao misy an'le fanafody tanàn-dehibe misy an'le fanafody nefa ny zavatra andehanana ren'le inona moa zany ren'le inona moa zany le chariot le taritin'ny alika na taritin'ny inona moa ny saira reny de reny ndreny no saira moa sa inona anaran'le bible mitarika chariot le any amin'ny ranomandry reny amin'ny laneige reny no andehanana hitady an'le izy fa zao na de lavitra zany lalana tsy maintsy alaina ny fanafody satria nahoana mila velona ty olona ity. Rehetra zany ianao zany zao tsy maintsy mandeha tongotra 50 kilometatra ohatra satria any mba misy an'le fanafody andehanao sa hijanona ho zany hoe tsy maintsy andeha ka satria nahoana satria za te ho velona. Halleloia. Zavatra ray lotiny tedaviny Davida io zany ny fanafody amin'ireo problème ny andininy faharoa sy fahatelo reo io ihany na koa hoe io fotsiny na koa hoe tena io rery ihany tsy misy afa-tsio. Inona le izy ny toetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako. Halleloia. Mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehovah sy mandinika ny tempoliny. Io le zavatra anankiray alina hono hitoetra ao an-tranon'i Jehovah. Aike zany fanafody ny mitoetra ao an-tranon'i Jehovah. Inona moa zany mandeha miditra ao an-tranon'i Jehovah. Aiza ny tranon'i Jehovah ndana miditra ao. Halleloia. Fa zay ny tedaviny Davida zay ny fantapy Davida fa vahaolana amin'ireo problème ngeza bebe dehibe. Ny problème ny toko andininy faharoa sy fahatelo zany ho fafaniny andininy fahaefatra tapany faharoa. Inona le izy hitoetra ao an-tranon'i Jehovah. Halleloia. Hitoetra ao an-tranon'i Jehovah. Oriavana malala valiko am'izay ny fanontanianao androany mahavoky ve zao fotoam-pivavahana zao mitondra inona eo amin'ny fiainatsika zao fotoam-pivavahana zao azadinonao fa ao an-tranon'i Jehovah ianao androany io mety ao an-tranonao zao ianao fa mahatonga anao ao an-tranon'i Jehovah midina eo aminao Jehovah de tranonao sy Jehovah. Halleloia. Amin'ity androany ity misy za io zao tsy makany am-piangonana tsy makany amin'ny tempoly tsy makany amin'ny sinagoga fa eto ny etsoko azy de eo am'izay etsona reo ny anarako izy eo ny hitahiko anao tranonay sy Jehovah ty. Halleloia. Tranon'i Jehovah ty etsoko ny anarany itoriko ny teniny ty fa za mitoetra eo toerana anankiray io toerana anankiray mahafinaritra io. Halleloia. Misy mpanompon'Andriamanitra zany ngery avana miteny za tsy hiala eo mihitsy hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava Halleloia. I Davida re miteny za hitoetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako satria nahoana no faritany Davida mihitsy to de amin'ny andro rehetra. Ny problème zany ke misy foana amin'ny andro iainatsika. Misy olona mitoetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny fotoana misy problème. Misy olona mitoetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny fotoana marary. Misy olona mitoetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny fotoana anan'olona trosa. Misy olona mitoetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny fotoana mitsoka ny vadiny. Misy olona mitoetra ao an-tranon'i Jehovah rehefa tsy manana asa rehefa tsy anasa. Fa hoy Davida de hozy Davida amin'ny andro rehetra iainako. Halleloia. Satria manino ny problème nge misy foana ety amin'izao tontolo zao ahitanareo fahoriana hozy Jesosy misy fahoriana eto. Halleloia. Nefa matoky za efa naresy zao tontolo zao fa manina zao tsy naresy an'izao tontolo zao ty i Jehovah mitoetra tao amin'ny i Jesosy mitoetra tao an-tranon'i Jehovah tamin'ny andro rehetra ny iainany teto amin'ity toerana teto amin'ity zao tontolo zao ty. Tsy misy problème naresy an' Jesosy zany na de ray aza. Halleloia. Ny ambony indrindra ny problème raha resiny revana ny fahafatesana voainga antsika nankalaza ny Pasika tena hoe zaho izy Davida hitoetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako. Halleloia. Fa inona reo soa azo ao anatin'izany arak'le ohatra le tantarany teneko anao tary aloha tary
ny zara roa izy mivady ny lehilahy andeha hitady vola ampiasan'ity hoe tsy afaky nipetraposy amy mahalehilahintsika tsy afaka mionona amizany tsika ity mitondra atsika andeha ro miotra lehilahy sy bokery taona inavy reny arivo lasy matindray andro tena zany tsy matsresy tsy miady zany ny atsika lehilahy de le vehivavy andeha hivavaka vehivavy niaina tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny vavaka ny toroteny ny vavaka le rahalahy ny tototany ndrava ny fiangonana tonga valy le rahalahy nalina ndraha amy loha efa ohatry zany potra tao landraritra teboka maina reraka nanao any izy tany nahito atrinona tena zay narerehetra tsisy nameha zay nalomina varavarana rehetra tsisy nanosy botananao izy izy rahalahy le rahavavy mivoaka avao tena natanjatanjaka ra-pana alleloia natanjatanjaka ra-pana avy aminy amin'io ranabavy io nitolotsain'Andriamanitra ivoahan'izy ireo tamin'ny ady tsy avany am'raha lehilahy tsy hitandra lehilahy nandeha tany ambadimbadika tany nitety trano nitety olona fa avy eo am'le ranabavy zay nanatrika fotoam-bavaka zao nivoahanareo am'io ozy izy Davida zavatra railo ihany ny tedaviko androany de hitoetra ao an-tranon'i Jehova amin'ny andro rehetra iainako mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehova sy mandinika ny tempolona rehefa tonga eto tsika rehefa tonga eto ianao mitandrina sabaty ianao araroty amin'ny herindray vao misy araroty mijery ny fahasoavan'Andriamanitra araroty mijery ny fahatsaran'Andriamanitra jereo ny fahatsarany jereo ny alaliny jereo ny avony jereo ny famirapiratany jereo ny kolerany alleloia fa tsara i Jehova io le avy mamala tsy manam-potoana andinihana an'izany tsika raha tsy amy fotoana tahaka zao tsara men'Andriamanitra andro anankiray tsika itsara atao inona fotsiny io anaovana domy anaovana rami tsia andinihana ny fahatsarany alleloia de izy mila zany ve de mahavoky zany ve de mahatafita zao nataony Davida hivadika indray tsika avy namaty ny andiny faefatra tsika de mbola tsy anaky ny fahadimy sy faheniny tsika fa tolotsika de andingana any amy fahafito hatramin'ny faharoambe folo alleloia inona kay ny ataony Davida rehefa tonga eo zao ny nataony Davida nivavaky izy alleloia andiny fahafito mianojo Jehova mpamitaraina mafy ary mambrafo amiko ka valio aroa ianao niresaka zany Davida sy Jehova ao an-tranon'ny Jehova ianao ny Andriamantsika tsy mona ary tsy marenina fa mihainao atsika izy de izy miteny amitsika zay nkely hoe avia ry fandahatra ny olona mifandahatra zany ao mifandahatra miteny lo ianao de miresaka izy de izy mety de anao ndre mety izy miteny fandahatra avia ry fandahatra itsika ho Jehova alleloia mianojo Jehova fa mitaraina mafy ary mamindra-fo amiko ka valio de niteny Jehova aroa ianao tadiavinareo ny tavako de hoy navalo mifoko eny nitavanao ny tedaviko Jehova nisy resaka atao alleloia tonga an-tranon'ny Jehova ianao miresaka ianao mety tsisy nyresaka taminao nandritra ny enemana fa iresaka ianao sy Jehova io resaka io ny vahaolanao alleloia io resaka io fifandraisana akaiky io fa kazarana amy tsy to de hiadana ianao io fifandraisanao amin'Andriamanitra io ny vahaolan'ny fiainanao io alleloia mazoto mitandra sabata manomboka androany mazoto manatrika fotoam-bavaka manomboka androany alleloia de ozy izy Jehova hoe tadiavinareo ary nitavako de namaly Davida eny nitavanao ny tedavo tavanizanay ary no tedavoko eto Jehova ao atao tranonao no mitady anao atao tranonao no mijanona mitavaniza ary no eto tsy tavany devolo no hitanao eto androany tsy hanofo ratsy ianao raha alina tsy hidiran-dozy nareo menakavy rapitso ny enemanao de enemana tena feno fiarovana satria naninona tady ny tavany Jehova ianao de hitanao ny tavany alleloia amena de mbola namaly ndray Davida ozy Davida eniny nitavanao de daviko Jehova de nengaza aza manafina nitavanao amiko aza mandroaka ampanomponao akatezerana efa famonjena ahy ianao aza manarina mahafoiary Andriamanitra ny famonjena ahy alleloia amena afaka miteny an'izany ianao androany aza manavina nitavanao amiko Jehova hitanao mahatonga atsika tonga ao an-tranon'i Jehova rehefa tonga ao an-tranon'i Jehova ny olona rey tsy miafina nitavany eny atsena afaka miafina aminao nitavany Jehova misy olona zay fantatra
manao sarodoro zareo rehefa mivavaka ohatra atsika ihany koa satria tsika ny anabavy rehefa maminany rehefa mivavaka de manao sarodo de variana any resaka taminy misy izy hoe manao sarodo foana izy de gaga zay faonareo manao sarodo azy izy manao sarodo foana naiza tampotampokeo izy a mety any ambony train mivavaka tampotampokeo izy ny atsena mivavaka marina andro zany tsika sady mivavaka foana naiza naiza fa le mivavaka maminany a manatrika ny fitoerana masina tena manana fifandraisana amin'ny Jehova mihitsy ianao raha eny atsena ianao a mbola afaka manafina ny tavany aminao Jehova zany nge mahatonga atsika mandeha mitokana mihitsy ohatra zany anao misy problème be zao enao de eny atsena anao zany ohatriny any voatabia Jehova fajereo moa le problème ale tongolo maitso manao tongolo maitso ohatriny io 500 ataovy 400 Jehova mba jereo moa zahay tena hitanao ny Jehova mafy ty fiainana de mety anafina ny tavany aminao Jehova am'zany hoy Jehova andana aloha makany an-trano halleloia andana aloha anokany toerana halleloia andoritsika mba eo mitokany halleloia de fandrakaboaka le valgasy le izy Jehova Davida miteny asa mafina mitavanao amiko satria za efa eto an-tranonao manana fotoana miavaka miaraka amin'Andriamanitra anokany fotoana io Andriamanitra io indrindra ianao zay miatrika problème miatrika olana fa tsy sady manao vélo ianao ny Jehova sady mivavaka ihany sady manao ping pong ihany ianao anarany Jesosy olana io ndray de tsy maintsy tsy ry havana halleloia sady mikaraka raha zaridaina ianao minarany Jesosy iala ny aidratsy fa Jesosy apeo moa za am'le proptia dala miditra ao an-trano Davida niditra najanony daholo ny asa najanony ny asa fanjakana najanony ny zavatra fanaony aza manafina ny tavanao amiko aza matroka ampanomponao akatezerana satria nahoana efa nataoko famonjenao anahy ianao Jehova halleloia efa famonjenao anahy ianao halleloia anahy ianao aza manaro na mahafoy any Andriamanitra ny famonjenao satria zao i Davida io efa nitady vaholana tany akafa halleloia tsy ange mialohan'ny andantsika am'izay hoe mba nitaditady kely sa tsy marina zany mana olana arabola zany efa mba niantsoantso kely namana ina ala tahiny tompo ina vavao nareka rano ohatra somary ola taratara kely mba sao de mba ny any anay rehefa debita any fa tsisy trony ndrefa mba nany vavao fa tsy de mitapahana manao any nareo de vao miantso zay fantatry ny olona manao any nareo ina vavao to de zao vatena zao mbola tsy nalay ninina tsisy ninina mety rano to de mafantatra ny hoe barage sans unique iany ary fa de ava nantanytavo reo anao ary QD fa kely amin'io natanta fa mamaiky koa io fa mavitany tsika hoy Davida ndraiky sy nirerika eo manafoy tao anatin'ny problème nisy fotoana ny fianakaviany Davida nanampy azy rehefa tao amin'ny zoeny adolama Davida de nisy fotoana ny fianakaviany nanatitra sakafo nanatitra lampo nampahery azy tamin'izy voniditra tao fa tsy vitan'ny olona zany tonga aminao isan'andro zany na de niraisy ny reninao azy afaka foy anao misy fetra ny vitan'ny olona fa hoy Davida fa Jehova kosa nandray halleloia Jehova ne andray anao androany hitanao io olana entinao io androany io raha tantarainao ny olona mparitaka ny fotsiny ny problème anao tsy vaolana hitanao any fa malaza ny fotsiny hoe tsisy hoaniny ianao tsika kristianina tsy tokony ho beataka aman'olona sy mpindrakindrana aman'olona zany rehefa tsy vitanao sy Jehova da aloha tsy vita halleloia zay ndray mba sanatria aminay zany iantsoantso olona zany anao aiso zany mba tena mba vonjeo hozy ny olona vangana reo tsy vonjen'Andriamanitra reo zay tsy mangataka aman'olona zany fitainay sy Jehova ato hoy Jehova atody fotsiny aloha androany oke Jehova halleloia halleloia tsy isena aloha androany lohan'ny tompo fanamasy mampino to de voatavy sy voanjo hoy ina mondray andro izy nanao inona sy voanjo moa ina mampina le anina sy voanjo le latanana mihitsy zay menakavy kely loaka tena nisy anana zay ampiarahana amin'ny voanjo tsara ataovy ndray sy ny reniko sy Davida efa nafoy ho any an-trano ndray sy ny reniko ary ve za efa nizy efa nafoy ana le mafonga tsony tsy tiana tsony fa misy tsy vita tsony tsy vita tsony tsy vitan'ny olona zany ianao aza miankina amin'olona famonjen'olona zany ndray mandeha ny olona manampy anao ny fandroana efa somary miampy esoeso tenik'izay ary efa mampitandra reo fa mifanotelony tsy izy tsony
tadidio zay a farafabetsany olo intelo manampy anao intelo a farafabetsany ary le fanoteniny efa tena asiana menaka mihitsy efa tena atao malama efa tena tsy hitatsozy anaovana miaraka amin'ny teny marary indraindray hoy David fa ny ray amandray anyka efa nafoy a fa Jehovah kosa mandray a aleloia epinara le izy epinara sesy voanjo tsara be a aleloia ho tahin'ny tompany atsika rehetra belataona nananara mamanay anay zany mangataka zany izy kolodiara zaka tena tsara zany haleloia de aleloia nindrana foana taloha de tena legingiadra izy sosety sy voanjo aleloia zao levana malala raha mafoy anao ndray sy ny reninao tsy tsy tianao izy fa velany anao za tsy hitanytsozy azo atao fa vao mafaly meko anao androany Jehovah mbola mahitany azo atao aminao foana tsy avelany Jehovah zany ianao aleloia midira ao an-tranony manaova ohatrany David aleloia manaova ohatrany David zavatra relo ihany nangatahako sisy de zao zany no tadavo de nitoetra ao an-tranony Jehovah amin'ny andro rehetra ingainy tsara ny tompo ray amandray kosa efa nafoy a fa Jehovah kosa mandray a rehefa teo ihany izy de inona kay nitedaviny David aleloia inona nitedaviny David andiny fa 1 ampianaro amin'ny lalanao a Jehovah ary tario amin'ny lalana marina noho ny fahavariko aza manolotra ao amin'ny sitrapon'ny mpapahory a zao ny zavatra ny fanamby nataony David hianatra ny lalan'ny Jehovah izy ary zao hotarian'Andriamanitra amin'ny lalana marina noho ny an'ny fahavalona ianao zany raha ohatra ianao a manana fahavalo io fahavalonao io mbola marina noho ianao anatrehan'Andriamanitra resy ianao amin'ny adinao io resy ianao hoe ianao zany tena Jehovah tsy reo ny ataony le tsirariny amiko nefa ianao ary mbola tady foka tsy reo Jehovah de ataony tsirary nefa nle fahavalonao ary fadianina mihitsy atsy hoe Jehovah mpahaviny maraina fa iny fahavalonao iny maresy raha iny mbola marina noho ianao ny zavatra tanjona ataotsika rehefa manana fahavalo atao zay tonganao ho marina noho io fahavalonao ina eo masony Jehovah de lasany aminao ny fomba an'Andriamanitra zay ny tany an'day tao anatin'io fotoana izany tsy mipetraka fotsiny David fa nianatra izy aleloia ampianaro ny lalanao Jehovah ary tario amin'ny lalana marina noho ny fahavaloko marina noho ny fahavalo io zany zay ny dikandreo tsy hoe marina noho ny marina ianao noho ny fahavalo fa marina noho ny par rapport amin'ny fahavalonao zany ianao a marina aleloia aleloia amen aleloia tario amin'ny lalana marina ao noho ny fahavalo vao manana olana ianao a manana fahavalo ianao a zao ny atao voalohany izy amin'ny marina anatrehan'Andriamanitra zasa io fahavalo io zay fotsiny amasiny noho io fahavalonao io ny tenanao manaova marina noho io fahavalo ndana mivavaka mafy noho io fahavalonao io na de mbola samy mivavaka nykirevana eo anatrehan'Andriamanitra mbola misy mangataka rirany ino mangataka rarona hoan'ny tenany any le fahavalo ika tsy voatery hoe fahavalo mila vonony e fa na de sitraka aza ny tedavinao tadidio fa olona io koa mivavaka fa mifantaniny ianao hoe afaka miteny fa mivavaka noho io hoy Mike Tyson na rehefa nanontaniana izy hoe fa ahoana izy maresy ny fahavalony foana ny azo izy de zao ny ahako za mifo amin'ny teny maraina fa manino ianao mifo amin'ny teny maraina satria fahavaloko am'izany fantatry fa mbola matory ozy izy matory za efa manatanjatena mono azy fo amin'ny teny maraina izy mampijanika zany mifo amin'ny teny maraina mbola mampitesy raikitra ambovana iny fa za ny zavatra tenena za mila médaille za koa mila champion za mila mandresy alao izy loha atory niadana nge fahavalony ny fahavalony mbola valo maraina vao matory de mihinana mofo sy dobera sy ronono izy amin'ny teny maraina de mifo fa zay fahavalony ohatra ta eny amin'ny ringy am'izay nge vo hita hoe fa maninona izy mandresy de nytenena zany fota amin'ny teny maraina aleloia ianao manana fahavalonao matory ianao mereta tory mivavaka ao an'Andriamanitra mivavaka amin'Andriamanitra de ho hitanao aleloia ozy izy David aza manolotra amin'ny sitrapon'ny mpapahory a amen zany ny vavaka nataony David inona
no tanjony zany vavaka ataony davida zany rehefa avy namaky ny andininy fafitaka hatramy faharoambe folo tsika de verina amin'ny andininy sy andininy fahadimy sy fahaenina andiny hoe ao tsara tsika rehefa avy namaky ny andininy fafitaka hatramy faharoambe folo tsika de verina amin'ny andininy fahadimy sy fahaenina inona no anton'ireo fitarainana nataony davida inona no anton'ireo antsoantso inona ny anton'ny fitadiavana an'andriamanitra inona ny anton'zay fianaran'ny lalàn'andriamanitra de mba ho andininy fahadimy tsika zao manaraka tsara tsika zoky marina tena suzel andininy fahadimy sy fahaenina ndray tsika zao ny tanjony fanafina ao hatrany fialofany amin'ny andro fahoriny izy apiery amin'ny firenao andayana izy ananatra ho eny ambonin'ny vatolampy izy ka de hisanatra ambonin'ny fahavaliko manodidina any lohako ka nahatra fanahitra iobinao andayany irasakalaza ny jehova alleloia indray andininy fahadimy sy fahaenina zay mitanjony tao anatin'lay fifandraisana tamin'andriamanitra le antsoantso menoa jehova mamindrafo amiko hoe hitadiny tavanao ahe mba aniny mba nafenan'andriamanitra azy ao atraniny amin'ny andro fahorina mafinaritra be miafina ao atranony jehova andriamanitra amin'ny andro fahorina io hoe anafina ao atrano amin'ny andro fahorina apery amin'ny firenena nday ananatra azy ambony vatolampy ka de hisanatra ambonin'ny fahavaliko manodidina azy ny lohako io de endrika tandindriny noa tao anaty samby fiara io alleloia anafina ao atrano amin'ny fiarofany amin'ny andro fahorina miorana nge avy tam'zany fa inoa tsisy nytete teo ambony lohany nagotiny rano ndray ary tsisy na hoe miteteny tafo nagotiny orana ray ary tsy nitete tamy lohany noa satria nafenina tao anaty samby fiara izy alleloia de miery eo amin'ny firenao andayana izy ary zao rehefa tapotra ny fandrianana ny samby fiara de nijanona teo ambonin'ny tendrombohatra avo indrindra atao hoe Ararata inge le hoe anandratra ho eny ambony vatolampy izy alleloia de hisanatra ambony fahavaliko manodidina any lohako zao zany ny zavatra mitranga mandritra n'lay davida alleloia i davida misy problème io zany mbola eo le fahavalo le any amindininy fanoso fahatelo le anatony hinana ny nofony misy atokony mitoby davida ao anatin'io mivavaka ary ao anatin'io vavaka io misy zavatra am'izay eo le teneniko anareo hoe eo am'izay davida zany tsy manoratra en tant que première personne izy troisième personne fa manoratra en tant que omniscien izy zany hoe manoratra en tant que omniscien fantany daholo ny zavatra mitrangany rehetrarehetra any fantany daholo zay le tadilo hoe fantatana teneniko ny tavoalohany dikan'izany zany de zao ireo zavatra reo fantatry davida nampahitanany davida izy ao anaty vavaka alleloia mbola tsy mitranga io fa efa hitany sahady alleloia le andininy dimy sy fahenina anafina hatrano amin'ny andro fahorina izy apiery fantatry davida zany mandeha ny ataky am'izao fotoana zao fa izy aizy tsy tratra ny ataky fa izy miafy tena hitany mihitsy zany reny misy zanatsipika fa izy miafinao ambany elatry ny tsyto alleloia ao trano fialofana ao trano fierenao andayany eny mihitsy midonany amin'ny tafony jehova any ny zanatsipika lefina fa izy miafina ary zao hao anatin'ny zany any amin'ny tontolo ara-panahy misy zavatra miasa ina zavatra miasa anafina ao an-tranony izy amin'ny andro fahorina apiary ao amin'ny firenena andayana izy anandratra ao eny ambony vatolampy izy tonga zany tao anatin'le fitokanany davida teo amin'ny tranony jehova mahitany davida hitany am'izay izy misandratra manomboka misandratra izy eny ambony vatolampy dozy izy hisandratra ambony fahavaliko manodidina any lohako ndika zany tao anatin'ny vavaka tao zay ny teneniko hoe nao nge hoary avana anao mivavaka eto misy zava mitranga nge ho any amin'ny tontolo ara-panahy any amin'ny tontolo sy hitamasa misy zavatra mitranga any am'izao fotoana zao jefa velona amin'ny i davida zany eto efa mpahitana azy sady mahita anazy izy avy hitany teto le atoko mitoby hoe inona tonga anazy nitady any jehova ty zany davida ty le atoko miakatra tao anatin'ny vavaka tao manomboka hitany davida miakatra ohatry zao inona miakatra miara-panahary miakatra ny avo ara-panahary reto memietsy nofo tsy mare ho fanahy zany alleloia
manomboka misandratra David manomboka miakatra zaho ary avana malala tena ko nanomboka nitiavako an'ity andro sabaty de fantatareko anareo foana ty aza tenenina efa herinay foana zany fa misy olona eto vao mbola tsy maheno za tamin'ny fotoana ma zany nanan'olona trosa olona efatra aby 10 mitady ana aiza sisy de afenina mihitsy ny trano tsy mba tsy hitan'ny olona de afenina mihitsy ny parkina hoe fanaterana tobila tsy hitan'ny olona indrindrindra afenina ny fiangonana tsy hitan'ny olona satria za zany rehefa somary vonoko ny telefona le fiatsika pisoloko reny za hitan'zany efa ohatra ny pisoloko mihitsy manainganangely kely de miafinafina kely de satria nanan'olona voly ianao mety efa nanana ina moa na efa nanana solonanala mihitsy ary tandrana hoe raha pisoloky da mifiatsika pisoloky rehetrarehetra tsy mandeha amin'ny lalana be olona rehefa mba mandeha de manao akanjo miakatra ty ny anina de manao kasikety midina ohatrin'ireny pisoloky etsy de hifantatry ny olona eny an-dalana de nomboka mivavaka am'izay de vao zomariva maty ny telefona tsy misokatra iny raha tsy am'latsinay marainy zay lalany any no lalana fa weekend aloha ny andro fa nomboka mivavaka am'izay vonoka telefona ny zomariva de tsy amiko zay tonga andrapitso satria any am-piangonana de fantatro any tsisy mpitakotra osa tonga sisa any ampiasanako zany ozy nareo mifaneny eo am'parkina daholo ny olona ho any de hitakotra osa ho amiko ohatrindreny hoe client ho raisiny reny fa olona hitako vola sady miteniteny mampanina ataony hoe asa toa de efa mampatahotra aloha fotsiny izy tsy afasa tamin'ny mora fa hitory zay de any am-piangonana sisa nieritreto de za zany nanomboka nitiavako sabata ozy nareo tsy afako mihitsy rehefa tonga ao sabaty io am-piangonana eo avonao zany fantatra fa le olona rehetra tsisy mitady ana daholo reo tsisy olona ijoro tamiko zany hoe amivaravarana ny kelin'ny fiangonana le moa tsy fiangonana raha teo tam'izany fa tena kamofle mihitsy zay tam'izany tena ny kamofle mihitsy satria tsy fiangonana izy fa EPP lycée trano fianarana salle de classe reny naovana fotoam-bavaka de tonga zany de efa azonao tsy misy sizakonao tonga aty de tena tony mihitsy anao mitany raha sabata tam'any Jehova anafina ohatranao amin'ny andro fahoriana izy ampiry amin'ny firenao andayana izy halleloia fa eritreretinareo ndray andro nisy nahita ihany no fiangonana za manao sabata mesazy tonga ka misy telefona veloma ihany efa eto amin'ny vavadin'ny fiangonanareo zay fa aiza ianao am'le vola pararehetra ohatr aika nany am-piangonana anao mbola azony olona takina ihany no vola satria volany ianao ny any am-piangonana fa izy mila vola nasehoko an'le mpanompon'andriamanitra azafady onka ohatra zareo e sady seposepotra kely zany le manao mampalahelo kely mba ho atraitrainy hiatra anany olo tareo eo ohatra zareo e tsy takitro zay atao am'izao efa raha ty am-piangonana mbola enjeharika saiko andriamanitra sisa mahita sady manao le mba hoentina mbavaka zany de manao mampalahelo ozy le mpanompon'andriamanitra da hivavaka ty aza matahotra da hivavaka halleloia teny vavaka satroko lavalava le vavaka satroko lavalava fotoam-bavaka tsy matahotra hivoakana ataomy Jehova mahatsiaro ohatry ny tena velobelona zany ny fanahy za mivavaka eo afaka kelikely tonga ihany le mesazy misy olona ray hafa koa tonga olona anankiroa ndray tonga ao halleloia olona anankiroa zany ndray tonga ao samy mila 5 millions de francs amiko avy mila manina 10 millions zany eo no eo zany efa na de vola atao fanatitra ary tsy nanany 500 ngamba taty aposiko nivoaka avy za de meko 500 zarena rory zareo aikalmena azy tsy zay le vahaolana ino ary ny vahaolana e Jehova ny vahaolana Jehova ny vahaolana halleloia za mihitsy fiatsoan'le mpanompon'andriamanitra naty hoe belo kely za ho belo kely de ina rehefa matahotra ny belo kely am'izany natahotra belo kely efa olona anankirony ao ndo hivavaka ihany e na mbola olona telo ariny ao ndo hivavaka ihany aizy tsika mitranony Jehova tsika telo mivavaka de nitomany Jehova de tam'izany aho izy zareo ohatra mialatsiny mifona amin'andriamanitra tam'izany aho mieritreritra mihitsy nefa ny mivavaka eo zany de ohatra mieritreritra zavatra ohatra zay Jehova raha zao no mba maty re olo fona amin'andriamanitra ohatra ny hoe mieritreritra n'zany hoe ohatra hoe zany vaony hoe mpiandrasana anahako zany ay fa maninona za ohatra ny hoe mieritrerina raha zao ndreo mba maty tsy hery avana re mieritreritra ohatr' zany hoe raha mba maty
misy varatra milatsaka moa zany tonga de vi de le olona mihitsy le izy de mboty malahelo be avao fa naninona nefa zary hoe maty le izy. Misy fotoantsika tena mieritreritra zany tamintsika mbola tsy vao hoe le mba misy an'izany hoe varatra milatsaka de mba am'ireo anankiroa reny le vria indray mandeha zay avy mivoaka mody taitra fa misy inona izy fa naninona reny fizahaka votsy aloha 10 millions foana amin'Andriamanitra misy tamina fa zao ianao mpivavahana eo misy message miditra fandroany fantelona zao hoe raha mbola elaela ianao mivavaha aloha efa mifandamina zay fa mifankalala ange zay sy le olona nitady anao teo mitovitovy zay moa le anaran'ny zareo zareo mifankalala de mifantany fa manina eto anao miandrandrato aikoa miandrandrato faona misy volendratsakany any otriny 5 millions zay koa ny ratsakany any efa miandry etsy efa ndetsy andrasany eto de raha sany efa maika ahoana ty ozy le anankiray karaha maika anao de zao tiary aloha ty 5 millions anao tokony menao andrato tokony mendrato anao ty le 5 millions satria izy nanana de nanana raha andehanao fa sisy mifandamina de tonga ny message zao rato tonga teo ianina zay sizy niara tonga teo de nomeko aloha ny volany za koa nefa tsy afaka iandrinao fa misy zavatra vonjena maika tamiko fa tsy manina fa manaraka zany de ananako anankiroa ianao ny anay sizy de lasa le olona tsy mbola nanao andro sabata fiderana ohatry zany teo amin'ny fiainako angambany tena lasa de tonga de ohatry ny délivre zany tonga de ohatry ny tena hoe tena oay hoa za mivaly mavaka tsisy nininona taty amiko fa hitako taiza alleloia raha tany atsehana tsy nahita 10 millions iny ano amidy koa fa tao am' Jehova nisy vahaolana zay nge le tenenanao tao anaty fitarenana fotoana teo ianao raha tonga eto za mieritreritra hita vola mihoatra noho ny volany hitanao na de ny fonony tompotrosanao na de ny fonony fahavalonao azy ianao mivavaka eto Jehova mikasika azy any Jehova mikasika azy any alleloia anafina ohatrany fiarovana izy amin'ny andro fahoriana ampiery amin'ny fierenao andaina izy ananatra eo amboniny vatomampy izy ka de hisanatra amboniny fahavaliko manodidina ny lohako misy tompotrosa anankiray zay indray piteny ratsy zara mbola sita mbola mpiteny ratsy ohatran'izany olona zany farazany ao hoe miteny fehezanteny anankiray de anatin'io fehezanteny ray io teny anankiray iny tsy teny ratsy fa tsy mbola hita olona mpiteny ratsy sady izy miteny ratsy tsy asiany enatra eo aminazy miteny ratsy ohatrany hoe de izy miteny ratsy teny ratsy be izy eo amin'ny teny ratsy be izy de zoma zany iona de nafarany amin'ny teny ratsy be aza atao hita eo nge le vola amin'ny latsinainy ozy izy fa tonga de aina daholo to de teny ratsy daholo ela tonga de amin'ny latsinainy tandreo fa inona ny zavatra inona ny vaholana lasay za rehefa zoma zay miona inona ary ny tokony hitako sabata sy ny latsinainy sabata sy lahady mialoha le latsinainy tsisy afa sy Jehova alleloia Jehova iandry Jehova mandray aiza ny andrasany ao an-trano fiarovana aiza ny trano fiarovana ao amin'ny fiangonana aiza ny fiangonana eo am'izay toerana misy azy fa maninona amin'ny toerana misy azy misy mifanatrehany alleloia fa avy mivavaka indray anao sabata de mivavaka ho an'le be teny ratsy fa miona ny latsinainy mangina ivavaka tena tam'zany tena nahita velona anao Andriamanitra tsy nahita vola ny latsinainy io fa niona taminy asa zay nazo azy tromasina peotriny ahoana taminy zany efa miandry hoe teny ratsy amin'ny taonina sady izy nare eo ampivoan'ny olo eo amin'ny arehan'ny bus zay miona tonga de mitodika tony amin'ny tenenany ratsy anao fa tsy mahita fa tam'izay fotoana zay niona zay ozy hoe tena manova zavatra rangava fa Andriamanitra ty fa tena tsy niteny namoray teny ratsy ary tsy nitabataba tena tsy nisy fa le mbola tsy nahita le vola za fa zany ve ahoana ary zany andalina de ame vaovao dany sady miantsolo lava izy maikanao zavatra aby izy ry havana zany rehetrrehetra na mivavany liona azy amin'ny kompona aiza nahitako an'izany somary lafa tsy ty androandroany ty za tsara ngery havana ny mitandrina sabaty tsara ngery havana ny eo ambany elatry ny tsy to alleloia amaky ny toy any teny eo tsika vao amaky an'le tana le ina moa eo tsika vao amaky an'le andiny voalohany rehefa avy namaky ny andininy fahadimy tsika sy ny fahaenina fa anafina ao hatrany fiarovana amin'ny andro fahoriana izy
apiery amin'ny firenenao andayana izy anandratra ambon'ny vatolampy izy adiny fahinana koa dia isaratra ambon'ny fahavaloko manodidina any lohako ka anatitra fanatitra eobinao andayany a akalaza sy iratra akalazan'i Jehova eo amin'izay tsika vao miditra amin'ny andininy voalohany Jehova ny fahazao eo zany a avy-kivy be mihitsy tonga dia mitsangana amin'izay Jehova ny fahazavako soa amin'jenao iza ny atahorako alleloia Jehova ny fiarovana mahafoan'ny eko iza ny angovitako alleloia zany hoe teo zany a nahery amin'izay Davida nandratany azy zao tany amin'ny voalohany fa zay mihitsy ny tena fandehany tantara io rehefa avy matsapy izy amin'ny ara-panao zany manomboka matsapy zany fa miakatra ny ara-panao manomboka mikivy le vakivina sy le tahotra manomboka miepo anaty vavaka io a midina ny afo mandoro ny akivina sy ny arerahana rehetrarehetra ny tahotra sy ny tebotebo sy ny fanahina rehetra manomboka miala reny tamin'ny voalohany mavesatra be mifanahina miditra anao fa vao miditra ao fanatrehan'Andriamanitra ao midina ny afo tsonika ohatry ny labozia midina daholo vita amin'izay zay tsangana amin'izay Davida Jehova nge mifahazavako sy famonjenay iza ny atahorako nefa izy ny teny an'le andininy faharoa fa manatona inana nofoko ny ratsy fanahy rehetra da mangovotra na dia misy atoroko ny mitovy amiko maty andro any andininy voalohany ka Jehova ny fiarovana mafako izany ny atahorako ny olona rehefa miteza iza mafy be izy zay ny olona matahora tsy samy matanjaka iza rehefa anao matanjaka iza re matanjaka anao manao an'izay a alleluia ianao moa jerena avy ny vavaka io mandrisy fanantenana amin'ny fahavalo a ianao mody avy ny vavaka ohatry ny reradreraka amin'ny fahadianiny fa ianao afaka miteny izy ary ny ango vitako hoe alleloia Jehova nge mifahazava fa no hatramin'le olona hitako aty amin'io misy rangazy dia mandalo eo amin'ny fivarotany foana zany isaky ny miasa maraina dia zay rangazy a kely bota be zay izy kely be dia misy volombava mirabanao izy tonga dia mila tsy hainga ny tanany fa ozatra fotsiny zany fijery io rangahy io zao tena hoe tena io zao tonga dia mianto be tonga dia masika be tonga dia fa andray andro am'izay a vao mividy zavatra tao aminazy bonjour monsieur a bonjour dia kely feoka ino ny ataonao rangahy kely feoka dia vidy gazy a tamin'izay azy zao tsy voabatako io za io any tsy salama aika za nahita anazy eo ohatry ny olona mpiady veky tena olona tena champion du monde amin'ny boxe volombava veky ataole mitena le mampatahotra reny bebe ekipe zay dia ohatry ny besandro fa mivoaka am'izay manao na tomboka bonjour ino ataonao kely feoka ohatry le feoany le mpira amin'ny noely kely iny ny feoany manao am'izay ino ataonao oe ma zany fetena tranony fotsiny kely izy karosserie fotsiny fa tsitsy iny asena aika tsy mahavita mibatany gazy za mantsy mararina mosina io raha misy za io afaka tena hoe ozy a tena mamitaka ao zany endrika zany raha mbola aseoko anareo sy lazo rehefa andray andro ale alaiko sary aminareo dia rehefa ko anaty groupe zay raha zay ao amin'izy mijoro amin'ny fahavarotana mana ianao le raba dia fiarabana olona tsy maty manota tena fa rehefa tena natonina ana ina vavanareo ividy kazo zany ka ina tsika mibatan'io vavinareo mampatana marary na mosika matsy marary evaty ohatra zany fianao rehefa no ohatra amin'izany jereny ny fahavalo zao niditra andeha vavaka io fa aiza vin'olo mananasa ino hoe za re mbola nandeha mivavaka e toy izy ny olona hoe alleloia ozy ny lasa nandeha ny vavaka vavabavapoana dia ny andro any dia nina ny lasa izy teo lasa ny eny toroteny tozina komba vitan'izany dia jereo ary vitan'izany amin'ny latsinainy ianao raha mino a alleloia alleloia na tsy fa misy message maika be tsy maintsy mivaliny alleloia raha mino ianao a
kivikivy zao anao niditra teto androany za zany tena anao a ny zavatra re be de be ny zavatra natrehantsika tamin'ny herinandro mety mivarotra tomobile ianao mivarotra entana ianao mety niasa manko ohatry tsisy vokany ny andro androany tsy halafosanao tomobile ny andro androany tsy hampandeha ny varotra anao alleloia alleloia ny andro androany a tsy ahitanao volohany espesy fa ny andro androany ahitanao nitavan'andriamanitra ary rehefa nitavan'andriamanitra ny hitanao rehefa fitafaray amin'andriamanitra ianao tena hoe ao anatin'izany ianao mianatra ny lalan'andriamanitra andriamanitra hitarika anao amin'ny lalana marina noho ny fahavalinao ary tsy atolony eo amin'ny tanany sitrapony mpampahory anao zany ianao dia manomboka miakatra ianao am'izao zany anao efa tokony ahita am'izao zany anao efa tokony ahita amin'ny tontolo ara-panahy fa manomboka miakatra ianao ny fahandresen'ny davida rehetra nalainy teo amin'ny tongotry ny tompo rehavana ny fahandresen'ny davida rehetra taorinan'ny fanatrehany an'andriamanitra misy tantara ny salamo samoela voalohany amin'ny faingafaingantsika samoela voalohany toko fahatelopolo rehefa nisy tanafika davida lasa izy nandeha nitokana rehefa nitokana izy misy tena hoe samoela voalohany a toko fahatelopolo andininy fa enina tapamin'ny faharoa fa davida kosa nampaheriny tenany tamin'ny jehovandriamanitra fa vito aroy davida tamin'ny abiatara sorona zanak'ilay imereka eto ty amiko ny efoda eo ana amin'ny jehovah izy manao an'io a ary davida raha nytany tamin'ny jehovah hoe aenjehako va nitsirika ho tratrako ve izy dia ozy izy jehovah enjeo ao tratranao izy ka ho rarakao ny fandresen'ny davida ry avako malalako alleloia ny fandresen'ny davida nalainy tao an-tranon'ny jehovah nalainy tamin'ny fionany tamin'ny jehovah nalainy tamin'ny andro sabata ry havana malala fitokanana miaraka amin'ny jehovah i jakoba nge raha na tsy jakobakoba fotsiny tamin'ny hoe i jakoba nge tsy tonga israely na tonga ny jakoba ho israely tia mitoetra anday zareo ny amin'ny genesis toko fadimy amby roapolo any ny amin'ny jakoba sy esau fa i esau dia tia mandeha mianara mandeha miaza fa i jakoba kosa tia mijanona anday alleloia ny nahatonga ny jakoba ho israely dia fijanonany teo anday fa tsara manarika an'andriamanitra tsara mitoetra eo akaikin'andriamanitra amaranako azy dia zao raha te handresy anao zany a mijanona eo tanin'andriamanitra andiny fa telo ambe folo tsika zao raha zay re any tsy nanatena hita zay fahasoavan'ny jehovah tamin'ny taniny velona zany hoe noho ny vavaka zay natao noho ny safidianana davida eo akaikin'andriamanitra nisy fotoana nietreritra davida raha tsy zay ny lalana ny lehako efa tsy te tia-taniny velona ntsony a zay nge nydikany hoe oa izy davida ty za dia efa tsy tany amin'ny taniny velona ntsony ohatra zao raha tsy nakeo amin'ny jehovah andiny fa efatra amby folo amaranako azy dia zao miandrasan'ny jehovah ianao matoky ary aoka hery ny fonao eny miandrasan'ny jehovah ianao ny tena dikan'io raha hotsorona dia zao andaontsika hiandro ny vokatry ny fivavahana alleloia avy mivavaka zao ianao androany dia inona ary zany ny atao ny ataonao vita fivavahana ty vita ty sabata ty miandro ny vokatry ny sabata sisy ianao aza miazakazaka aza mitotototo zany miandry ny vokatry ny fivavahana miandrasan'ny jehovah matoky azy raha vita ny tokony nataonao matoky azy alao ka herin'ny fonao eny miandrasan'ny jehovah ndao mba hindrasantsika inona ny vokatry zao fanompotsika an'andriamanitra hoe inona ny vokatry titsika an-tanina sabata nefa tsika anaty problème alleloia zany a no ataontsika amin'ity androany ity matoky sy mihavavarainao ny afatra androany a dia teny aminao a hoe andraisana fandresena ry avana ty mitandrina sabata ty andraisana fandresena tsy fandanin'andro fahatongavana akaikin'ny jehovah ny fanatrehana ny jehovah matoa davida nangataka hoe zavatra relo ihany nangatahako zany ny tedaviko dia nitoetra ao atramin'ny jehovah amin'ny andro rehetra iainako ny problèman'ny davida mbola ngezanony atsika fanjakana tompoko ny ady tamin'ny davida fa tsy hoe vola kely tsika fa fanjakana no nitady ny ainy davida fa zany a no reseny teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra zany koa ny andresanao no androany a amin'ny herinandro ianao hijovavolombelona fa satria nytandrina sabata ianao androany nentinao tao amin'ny jehovah le problème zay raha rehefa misy problème dia zao a ohatra hoe lakalaka misy zoma iny misy problème atao zay hitaran'io sarian'io problème hiditra amin'ny andro sabata sarianao a tsy mikorobaka mihitsy a
maintsy régulier rapitso mamaly tamy zoma io ratsinainy mifankahita asabotsy mifankahita halleloia ozy le ina asabotsy mifankahita ndalo entina tazy isariana ny fahavalo eo amy sabata tonga eo amy sabata zany natreo ny vitanay alao Jehova ny andeha halleloia alao Jehova ny avita man'Andriamanitra ny voninahitra mila vavanao zay afatra zay andaotsika ivavaka am'izao fotoana zao le vavakantsika de andaotsika teny tompo malalo za koa zavatra ray no angatahako halleloia aorina ny vavaka zay ataoko de hienoira anankiray tsika de aorina niritsika hiditra ny soky tena amy groupe zay maresy ivavaka am'ty androany ity misotranao zay Jesosy malala misotranao zay satria ianao no mitantana anay teto androany avy aminao ny teny avy aminao zany afatra izany tsapanay tokoa ny fahalebiazany zany hoe eo anilanao zany tsopo malalo tsapanay tokoa ny fahalebiazany zany hoe eo akaikinao zay halleloia tsy lany andro zay tsy lany andro zay tompo malalo raha tonga mitady anao anatin'izao sabata izao fa aiky ao anatin'izao sabata izao halleloia nanandratan'Andriamanitra anay ambonin'ny fahavalonay matoika Jesosy malala fa ianao no amme anay fandresena ianao no amme anay ny fahombiazana sy ny fisanatana halleloia manoloana ny fahavalonay amen Jesosy malalo ianao no mianton'izao rehetrarehetra zao ianao no nitantana anay ianao ny amme anay fandresena tompo malalo ampianaro izay tsirairay avy ampianaro izay tsirairay avy iankina amin'ny fifandraisana aminao fa amin'ny fifandraisana aminao Andriamanitra no fahanay manana an'izany toky zany fa ivoaka mpandresy izay io isa tokatrano isa-batan'olona zay tonga teto androany io isa tokatrano isa-batan'olona zay nanatrika teto androany mba hibata fandresena ao anatin'ny fotoana sabata tahaka zao andray fanasitranana ao anatin'ny fotoana sabata tahaka zao Comment pouvez-vous localiser quelqu'un en utilisant andray tolotsaina ivoana am'izao ady izay lalovana izao de raina ny anaranao tompo ampandreseony tsirairay avy ampandreseony tsirairay avy isa-tokatrano isa-batan'olona fa miandrandranao zay ao amin'ny fotoana hijorona vavolombelona hijoro vavolombelona ny tsirairay avy fa tao anatin'izao fotoana sabata izao kay zay varina mivavaka ny anjerinao kosa mandripandripaka ny fahavalonay sotra Jehova tsy misy na de ray aza tsy vimbina fandresena am'ty androany ity izay niatrika izao sabata masina izao amin'ny anaranao Jesosy nangatana izay vavaka zany amen.
Mampandrosiana mapitsika erika ivavaka amin'izao fotoana zao. Alleluia. Jesosy eo misaotra anao zahay, misaotra satria mbola tonga teto amin'izao fanatrianao zao indray zay Jesosy. Misaotra ny amin'ny teny izay nampitondrainao ny mpanomponao zay tena mampahery be anay, mampandroso anay bebe kokoa. Anao ny asanao, hitandrina ny didinao, ary indrindra Jesosy hitandrina ny sabata masinao satria eo amin'ny fanatrianao na hitanay voka-pitahiana, eo amin'ny fanatrianao na hitanay fandresena Andriamanitra, satria izay mialoka aminao dia tsy mba ho lavo izany, tsy mba ho resy ny fahavalo fa ao aminao na hitanay hery. Dia misaotra Jesosy tamin'izany teny izany fa mampahery anay indray, mampandroso anay indray, anao tsaratsara kokoa indrindra entinay miatrika ny herinandronay Jesosy, satria nahazo hery tao aminao izay. Makasitraka ny amin'ny fitondranao anay tsirairay avy. Lehibe ny fitiavanao Jesosy, lehibe mihitsy atomponay ny fitiavanao satria rehefa miantso anao izay dia mamonjy anay ianao, indrindra amin'ny eo amin'ny fanatrianao Jesosy dia mamaly anay ianao rehefa mivavaka izay. Dia lazain'ny olona Jesosy hoe mivavaka lavo izay, inona koa ny vavahandreo isanandro eo vao maraina dia mivavaka.
tsy mba misy masoandro hita fa eo mandoaliko eo anatrihanao foana zay Jesosy dia tena hoe zany Jesosy mampahery anay hoe mbola hitoy foana zay hivavaka hitandrina sabata masinao hitandrina ny andro fivavahana zay natokanao anay Jesosy dia tena makasitraka Jesosy tamin'ny teninao fa mahatonga anay androso bebe kokoa mahatonga anay tianao bebe kokoa Andriamanitra dia ndreto zay Jesosy tehirizo aza vela voahozongozona zany finoanay sy fankatoavanay ny teninao zany satria finoanay sy ny fankatoavanay ny teninao ny ahafahanay mandresy ny fahavalo eo anoloanay tahaka ny Davida rehefa nandoalika teo amin'ny fanatrehanao izy rehefa nitady anao tao anatin'ny fahoriana izy tao anatin'ny fijaliana izy Jesosy dia namaly azy ianao namonjy azy ianao nanafaka azy ianao ka nandresy an'ireo fahavalo maro izy Jesosy dia zay koa Jesosy na miala eto amin'izao sabato zao dia andresy ny fahavalonay zay Jesosy aninina karazana fahavalo eo anoloanay dia fantatra efa andresy satria ianao miaraka aminay satria teto ny fanatrehanao satria nikasika anay tsirairay avy ianao Jesosy tamin'ity sabato ity dia apio zay Jesosy mba tena atoky anao apio zay Jesosy mba tena anao sitraponao mba tsy handeha amin'ny herin'ny tenanay zay fa tena hiankina aminao tanteraka satria ao aminao ihany zay no ahita fandresena ao aminao ihany zay no hiakatra avy Jesosy indrindra ny ara-pananay mba hatonga anay afaka mandresy ny olana eo anoloanay afaka mandresy ny fakapanahy afaka mandresy ny fahavalo rehetra zay manatrika eo anoloanay dia misaotra Jesosy tamin'ny teninao fa ahaizanay indray mpitombo ny ara-pananay ahaizanay indray mitandrina ny didinao indrindra ny sabata masina zay nataonao hitandremana nataonao anomponanao Andriamanitra dia tsy ataonao tsy ataonay tsinotsinona tsony zany hoe sabata zany Jesosy fa ataonay manandanja eo amin'ny fiainanay dia makasitraka Jesosy malalo dia voninahitra sy ny tera teo anao rehetra ihany Alleluia amen. Halleluia misaotra azy mirahavavitsika tao anatin'izay misaotra ny ranavavelikantsika tao anatin'izay vavaka mamy be zay nentina namarana ny fotoana zay misaotra antsika rehetra koa nanaritra ny hatrany fana tapitra ny fandarana tapitra ny sabata tapitra ny fotoana mbola miditra anaty fiderantsika rehefa avy eo fa ity amarana antsika ny fotoana androany dia zao nitady io voaketo ianao efa ao aminao le hery Alleluia efa ao aminao le hery dia ty hira ty no amarana antsika ny fotoana Alleluia ity hira ity namarana antsika ny fotoana misy vidéo kely zay dia davoko mitasika fanaraka amin'ity anao zisika sariny groupe zay maharesy ny Aki radio anatin'ity ty alavahantsika ny hira ataontsika ty hira mahafinaritra be ty zao ny atao-tsainao teneno ny tenanao androany efa nahazo hery ianao efa ao amintsika le hery efa nahazo hery ianao hotahin'Andriamanitra tontolo herinandro hoe tonga dia misanatra ambonin'ny fahavalonao ianao mandresy ianao nitsiresinao tamin'ny herinandro ny andrasany ty androany ty mba hanaporofon'Andriamanitra aminao ny vokatry ny fitandremana sabata sy ny fifandraisana aminy dia ambaninao daholo ny fahavalonao arina ty eny ambony vatolampy ianao mandresy ianao lefitra aminao daholo ny fahavalonao hotahin'ny tompontsika rehetra Aki radio point radio 12345.com Aki radio point radio 12345.com afahanao meny nojapeo Aki radio misy totezaka anatin'ny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo alina rapiditsika amin'ny latsinaintsika miona raha mbola tsy tonga amin'ny raha ka tahiny tompo verenana somatara dia amin'ny latsinainy ndratsika miona amin'ny vavaka fiambenana misaotra anao ny araka taminay samy tahiny tompo mahereza daholo isika rehetra amen.
Chaviratika anzakazaka Zanakanda manshano Anita kamimaran Rami now susi Imaruma bada Rami down the jeni Chisma pataka Chisma pataka Teach my banana, I'm not just teach my banana, I'm not just teach my banana, teach my banana, I'm not just teach my banana.